Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bambalala no ianaontsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika tao anatin'izao fandarantsika, afaka fiembenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, dia ny Aki radio a, dia ny Aki media a, dia mpikambana tao anatin'ny vavaka fiembenana ary a ny groupe a izay maharesy a izay miaraka aminay foana isan'andro anatin'izao fandarana izao dia tadana tompany a nanapaka amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra izay tonga eto androany a, nefa koa raha tsy salama renao a, dia aza matahotra fa fotoana hitondrantsika mivavaka androany a. Mirabanao sady a tonga amin'izao fandarana izao. Raha androany vao tonga eto dia tsarova fa tsy kisendrasendra nahatongavanao teto a, ary misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Koa dia manasa anao maretatra amin'ny farany a, hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany eo, adiny roa latsaka eo satria androany dia hitondra mivavaka isika, hiaraka amin'keto mampionina rehefa eo a, ao anatin'ny fitondrana mivavaka isika androany. Dia maretatra amin'ny farany. Mialohan'ny resantsika momba izay aloha dia rabanareo izay efa tafiditra dia ny mbola tsy lasany ambony any ny anaranareo. Niditra voalohany teto androany a raha nabavintsika Marijo, tonga soa Marijo a, Razana Monika, Sondola Nirina, Sondola Nirina, Elisa Tsiala, dia ao ihany koa ry Erika Raka, Razana Monika, Elisa Tsiala, Eliana, Emelovli, Erika Raka, Tsiry Aboaramely, ny telo sasy Erika voateny, Tojo Mikaela, Verselina, Rodine, Mama Valtina, Andoandry, Ma Fleur, dia Verselina, Tojo Mikaela, Eme Manambotso, Terira Albenja, Olga Ranoroso, tonga soa koa, Nirina Rodriguez koa tonga soa, Kadaka Malala, Sesaina mampamangy amin'ny miray ao a, dia ao koa Emelovli a, dia Felana Rakoto a, dia ao koa Faly Raheritovo a, na dia tsy hitantsika eto ary ny anarany dia efa ao akaikin'ny ry anabavy Felana Rakoto ao izy a. Dia tahiny tompo a Ralahy Ranabavy a, Koda Leonie, Kadaka Malala, voateny teo, Jonatana, Fombiazana Fitahiana, Laurence Rakoto Arso, Côté Camaradin'i Jesosy a, dia Charline, Rantalina Marie Charline, Côté Camaradin'i Jesosy a, Mampionina, dia tonga soa daholo a isika rehetrarehetra ampifaliana andraisana anareo a, dia hiaraka eto indray tsika ary ny finoanao tonga dia ataovy ambony. Ny finoanao mihitsy tonga dia ampiakaro ambony a, fa satria androany a dia ninina zavatra itsika mivavaka eto androany a, dia za manokana matoky a fa tsisy vavaka tsy valy zany. Satria ny Andriamanitsika dia mamaly vavaka, alleloia. Mamaly vavaka ny Andriamanitsika ary ohatra teneniko anao fotsiny zao a, tamin'iny alakamisy ao anisan'ny zavatra niavaka mba tsaroako eto dia zao, misy olona angatambavaka teto fa niavana akaikin'izy io a dia mivary tena, ary mba tena faniriany ary nentina mivavaka teto a, mba ialany zany havany zany a amin'izany asa ratsy zany. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa tamin'ity herinandro ity tsy nivary tena intsony io olona io, ary lasa manana etaeta handeha hitady asa, hanao asa madio. Io olona indray no tsy mahafoy anazy hanao asa hoe ohatr' izany fa hanao hitetavany asa, mety omeny faona zavatra ohatr' izany a, mba hanaovany asa hivelomana, hioarana amin'ny fiainana amin'izay hitanao. Ny tiako lazaina anao hoe tsy vola ihany, tsy aretina ihany, fa hatramin'ny zavatra ohatr' izany a. Voalohany mantsy tsika dia hoe izay olona marany ny antsika mivavaka, fa androany a fantaro rehefa alarobia ohatr' izao tsy ny vavaka ihany a, bonsoir Mireille a, tsy ny vavaka ihany a, tsy ny marary ihany a no soyez la bienvenue a, dia tsy ny vavaka ihany no tsy marary ihany no antsika mivavaka, fa na dia zany zao tena zany e, marary anazy le avany akaiky hoe mivary tena. Dia nentina teto ny anarany tamin'ny nentina teto mivavaka teto, tsy nitolona fotsiny anarany fa nentina mivavaka teto izy tamin'ny larobia. Dia tamin'io herinandro io a tsy nivary tena intsony zany olo zany, ary andeha hanao asa madio amin'izay izy zany, na aretina, na olana ara-pitiavana, na olana ara-bola, na olana ara tsy fantatro fiarahamonina sy ny sisa, olana ara-panahy andao entsika mivavaka
fa tsy misy vavaka izay tsy mivaly a satria eto amitsika eto de misy Andriamanitra mpamaly vavaka ny zavatra angatahana aminao de anao manam-pinoana fa raha vao tsy manam-pinoana ianao a de zava-poana ihany ny vavaka zay atao anao fa ianao mihitsy mila manam-pinoana koa de andeha misokatra sady efa nomboka teo moa de efa nisokatra ny fangataham-bavaka de rehefaso a MP amina rado akiradio a no alefanao fa tsy any amin'ny mampionana akiradio na Wikimedia raha vao reny ny andefasanao azy de tsy hita ary ihany koa raha ohatra nareo hiezaka am'izay hijereny amin'ny invitation par message fa alefaso amina ny message nareo a de zao koa efa afaka manomboka mandefa am'izay nareo zao fa aza atao hoe fa tara loatra efa tapitra indray vavaka voalefinareo de lasa tsy voavaky indray de mahereza matanjaha de samy hita in'Andriamanitra ary isika rehetra miloha zatra aloha de tsika mivavaka zao fandarana zao fa ivavaka irava aloha za vero rasoa tonga soa vero rasoa rasoenena Larisa anisan'ny mahery fo tsy mbola voahery zany vero rasoa zany teto fa alleloia mahafinaritra Ando Andria efa narabaiko teo Miray Gros efa narabaiko teo dia Anagarita Arna Iena de Stella Mira Yama Tina Rakoto Arzaka tahiny Jesosy daholo nareo Berta de Lovely ary Lovely koa moa nivavaka androany ny olona araka amitsika eto androany de ranabavy Lovely nivavaka fanomboana ankoatr'izay moa de zahako nitoriteny azafady indrindra ranabavy Sandola nitoriteny de ranabavy mampina moa nivavaka ho an'ny firenena eny ary zay no ela andao atsika teo de vavaka amerika zao fotoana zao mpiara-tanin'Andriamanitra ampandrosika ny anabavitsika Lovely Tina anazy ny fitenenana tahiny tompo ranabavy Lovely tahiny tompo pastera de tahiny tompo ihany koa tsika mpiaino tsirairay avy de hiara hivavaka ary sika rirainay masina sady tsara indrindra zay ny an-danitra eo ianao lay Andriamanitra famonjenanay de misaotra anao indray zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay de midera manome voninahitra ny anaranao masina indray zay am'izao alina izao ray Andriamanitra tomponay ianao lay ray ambony zavatra rehetra ianao lay tompon'ny hery tompon'ny fahefana tompon'ny ainay de misaotra mankasitraka anao indray zay Jesosy fa mbola nataonao velonaina de mbola niaro anay indray anao nandritry ny tontolo andro iny Jesosy de zao nataonao mivoaka mpandresika tonga eto indray angetaeta ihany teninao eto am'izao fandarana andramboka zao indray Jesosy ianao de mikatsaka mandrakariva ny soanay Jesosy ary tsy mahafoy anay ianao Jesosy tsy mamandao anay fa tianao hanana fiadanam-po aminao mandrakariva zay tsirairay avy de misaotra Jesosy malala ny amin'ny fampikisanao anay fahasoavana isan'andro ny amin'ny fampikisanao anay fahalalana isan'andro Jesosy de eto indrindra zay no tianay Jesosy ny ampitombonay hatrany ny etaentanay anao sy ny fitiavanay anao satria de tsy voavalinay Jesosy zany soa rehetra tolotra ao anay zany koa de misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra Jesosy malala de indreto zay vonina ndre ny teninao vonina no anovy hery vonina ny anovy solika vaovao indray avy aminao Jesosy vonina ny anokatra ny fo amin'ny saina mampanana indray zay Jesosy satria fifalian'ny fonay no mandray an'izany teny mamy avy aminao zany koa de eto Jesosy de mangataka aminao ka fananao masina le amangy ameno anay tokantrano tsirairay avy de misy matoky fa anatrika feno koa ianao am'izao fotoana zao Jesosy de tehirizo ampony tsirairay avy zany teninao zay ho ampitondrainao mpanomponao eto an'io zany Jesosy de toy izany ihany koa Jesosy ny vavaka sy ny fitaovana zay ao ampiasana eto Jesosy ao koa rakofinao amin'ny ranao masina de ho arovanao tsy misy fandelingelindelana indrindra connexion anay Jesosy mba hahafahanay mifatoka tsara andray an'izany teny mamy avy aminao zany de eto ihany koa Jesosy de mangataka raha misy tsy salama eto misy marary misy kivikivy misy reraka Jesosy ny fo amam-panasy ny saina Jesosy de aokanehanao Jesosy anasitrana sy anome hery an'izany olona zany Jesosy ary atsapa koa zany olona zany fa atokony herinao de hiasa ao aminy ane zany herinao zany anafaka anasitrana Jesosy de matoky koa Jesosy fa ny olona rehetra zay tonga mangetahitanao eto Jesosy de tsy avelanao diso anjara amin'izany teninao zany fa ataonao fanafo mandrakariva ny fitiavana anao de akato sy ampianatra zany teny zany eo amin'ny fiainany de mankasitraka ray malalo misaotra anao ray masina tsara indrindra alleluia amen alleluia saotra betsaka ny anabavitsika Lovely Tina izay avy eto Frantsa izay nitondra zany vavaka izany tamin'ity androany ity de tahiny tompo evitako miradraraka ny MP ao azakaky nareo tsy hoe tsy vue akory neny na tsy vakina fa efa vitsy reny vakina fa rehefa aso daholo fotsiny aloha
de tahin'andriamanitra ary tsika rehetrarehetra falitsika hiditra tamin'izay vavaka fanomboana matsiro de matsiro a izay alleloia andoharantsika aloha ary ty misy raha vaovao be mbola vo mafana be mihitsiny a ataontsika izy ty androany maromaro ny olona nipartage an'izy ty tamin'ity androany satria raha vo nivoaka mihitsy a ary mbola tsisy anaty youtube ihany koa fa tonga aloha de tsika atao amin'ny fandarana andramoka izao mantsy a rehefa mba misy hira reny a de maro ihany ny hira zay mbola mety tsy ao anatina youtube hatram'izay de mba tsika nomezaka mampiditra an'ireny a anaty youtube de rehefa aveo moa rehefa mivoaka le tena an'ny tompony a de afaka esorintsika ihany reny a na koa ajanontsika ihany raha tsy de olana amin'ny tompony nefa mino ary afa vome mba tombona ny tompony hoe mbola tsy anaty youtube le hira de tsika toery mampiditra an'izy eto misaotra na vavilavoli a de ho tahin'andriamanitra sondolany irina vero rasoa iazasakafatitsy reo zany a tahiny tompo a andoandry genevièvre andriamananjara kadaka efa narabaiko a marizo efa narabaiko koa de tahiny jesosy ary mami tahiny tompo a isika rehetrarehetra ndo ary aloha tsika nao hira anakiray a la hira vaovao be voniteneko anareo teo a ndo ary onitsika izy aorian'izy ty a de hiditra amy tenin'andriamanitra zay hoentiny anavavintsika 100 $, tsika de tahiny tompo anavavy be kirolande a dia andao ary a io koa eranavavy erika efa tafiditra fambeazana fitahina ndao ary a meno finaritra ary a isika rehetrarehetra de hiditra amy tokitentsika aoriana namovaravarana ny malalako aho kanjo efa niodiny izy ka lasa nitady azy aho fa tsy nahita niantso azy aho fa tsy nivaliny nahita ny antily izay mandehandeha ny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra nimpiambina ny mandana nalany lamba fisaronako raha mba hitanareo reny malalako lazao fa marary-pity aho baino keliani tantarany ty mpanjakira nantreny feony malalany hoe voay aho voay fainjay namovaravaranizy kinanjo anefa tsy te hoitsony te nandao ny lapis mba hitady ilay malalany fony te nandiditeny an-tanan'izy nokapona noratran'izy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra ho lazainao any lazao azy lazao azy fa marary biby aminy ao lazao azy lazao azy fa marary biby aminy ao hallelujah hallelujah aza manivelany tany fa hallelujah hallelujah aza manivelany tany maino keliani fitiriky ny filazany azy hoe maminy fonany na dia niodina sy na nitsakazy toy ny volamena halaina avy ao ambaniny tany mba hoarena sarobidy aminy fanjakany te nandiditeny an-tanan'izy nokapona noratran'izy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra ho lazainao any
Alleloia. Ary mahafinaritra zany izy zany a. Za koa tonga eto androany a mba hiteny aminao fa nanafatra Jesosy a fa marary mpitiavana aminao izy a, malahelo anao izy a, verena am'izay amin'Andriamanitra fa mbola ao am-pony foana hony ianao ary izy izy hoe rado a raha mba hitanao ao amin'ny fandarana io le malalako iny a de teneno izy a fa mahalelo anazy a. Alleloia. De verena hony ianao verena amin'Andriamanitra fa izy ihany a no vadinareo ny tenin'Andriamanitra. De mahereza samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Mahafinaritra zany izy zany. Ary hitantsika tsara ny zavatra rehetra izay naseho an'teo fa miezaka manajamba antsika ny devoly amin'izao fotoana izao na amin'inona na amin'ny lafin'inona izay mbola azo ny etsehana hampanalavirana ny fotsika amin'Andriamanitra de ataony zany. Anjarantsika no efa mahafantatra an'izany de anjarantsika ny mijoro hatramin'ny farany, mijoro hatramin'ny farafofona itsika fa efa akaika ny fiavian'ny tompontsika de mahareta hatramin'ny farany. Aza mionona fotsiny amin'ny hoe fitondranam-bavaka fa io a lalana fotsiny nafahan'Andriamanitra hiantso anao, nafahany a hiteny aminao. Ny fiainan'ny Mosesy a ary avako malalako de hiteny aminao a fa nahita roy memy izy teo amin'ny lalana, zava-mahagaga, zava-mahavariana. Amen. Fa tsy roy memy tsony, tsy iny ihany izy nahita roy memy. Tsy hoe ny fiainan'ny Mosesy de roy memy de isan'andro de mahita roy memy de atiny mahita roy memy. Fa le roy memy a zavatra tsy fahita de nahita an'le fahitana lehibe izy a de nivily lalana izy mba hizaha le fahitana hoe misy hazo mirehatra tsy mety levony, zavatra tsy fahita. De rehefa teo am'izay izy de tsy mitsony am'izay nitany fa ny feo an'Andriamanitra tao anatin'iny no eniny. Ka ianao a tsy hoe ny fiainanao de hoentina mbavaka mandra-pahafaty. Ianao zany raha marary androany de androany ianao marary. Amen. Raha misy olana ianao androany ianao misy olana. Tsy hoe io olana io foana am'izay ny fiainanao fa io zavatra io a nataon'Andriamanitra tao inona fotsiny mba hitodianao tamin'ny za resy lahatra fa tsy tonga teto ianao raha olona salama tsara, tsy tonga teto ianao raha milamina ny fiainanao, tsy tonga hiaritra hoe misy fitaovam-pivavahana en ligne amin'ny Facebook eto efa nijery film ianao ohatra zao. Antsika tsy andainga amin'ny tenatsika fa zany no marina. Ny programanao isan'andro mijery film ianao na efa natorina reo na tsy fantatry zay toerana nisy anao am'izao fotoana izao. Fa nisy an'io zavatra io a de nefa io zavatra io ny Andriamanitra zay miantso anao amin'ny olona io zavatra mahazo anao io tsy Andriamanitra mpamono olona, tsy Andriamanitra mpanapotika fiainan'olona,
tsy Andriamanitra faly mahita olona marary, na faly mahita olona sahirana, na faly mahita olona tsy manam-bola, na faly mahita olona potika fiainany. Tsy zany io Andriamanitra io. Fa io le faly mahita ny fiainantsika. Tsisy afa-tsy tsodrano, fitahiana, fahasoavana, fifaliana, fahasalamana, fijanony ao amin'Andriamanitra. Halleloia. Ary lazany ten'Andriamanitra koa fa ny anaran'i Jesosy de tilikambo mahery de zay rehetra tafiditra ao de voavonjy. Atao fotsiny zay azakazahanao tafiditra anatin'io tilikambo mahery io, ny atokavanao ny ela. De ohatran'ny fiainanay ny fiainanao. Tsy taizana aretina zay, tsy boka nitrosy zay. Milamina amin'ny fiainanay andaotsika hivavaka. Halleloia. Andaotsika tena afaka zao zavatra mahazo anao zao, ary io tsy maintsy afaka. Manana finoana ianao, tena tazoniko ny teniko, fa ninona itsika mbavaka eto androany de miandrasy ianao valim-bavaka. Fa ny afatra aminao de zao. Tsy io ny fiainanao. Ary tsy io ny zavatra tsara indrindra azon'Andriamanitra menanao hoe marary ianao de sitrany, tsy zany. Io ambiny. Fa ny lanitra ho sokafana anao, lanitra ho manina anao. Samita in'Andriamanitra de mahereza isika tsirairay avy. Andriamanitra ne hikarakara ombanao. Daotsika ino ten'Andriamanitra entiny anabavitsika $100. Halleloia, avy any Koet de aveo moa za ohatra mazatra iverina eto amela peratra an'izany ten'Andriamanitra zay metiny zany. Itopare raha nabavy $100 anao ny fitenenana. Taintompo pastera de taintompo antsika rehetrarehetra zay mpihaino sy mpagnaraka ity fandaharagna vafoka fiambenana ity de resiko mpitiavana mpifaliana be riavana ny zarany tenin'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra zay vory am'izao fotoana izao. De raiso ary ny Biblia riavana fa ijery ny tenin'Andriamanitra zay fampiatsahivana ho antsika rehetrarehetra am'ty androany ity. De raiso ny Biblia de tenin'Andriamanitra zay vakitsika androany de tiatsika ny amin'ny Lioka 7 de vakitsika amin'ny andiny 5:20 ka farangantsika amin'ny andiny 9:20. Lioka 5:20 de farangantsika amin'ny andiny 9:20. Raha mahita zany tenin'Andriamanitra zany tsika de amakiazy amin'ny anarana Jesosy. Fa inona soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao aza kanefa very ny hena na matiantoka izany izy. Fa nizanizany omenatra sy ny teniko dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny ny amin'ny re amin'ny anjely masina. Alleluia. Ity tenin'Andriamanitra ity de tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika amin'ity androany ity. Eto Andriamanitra de tempatsay antsika rehetrarehetra, todika antsika rehetrarehetra, indrindra antsika zay mpanompon'Andriamanitra zay variagna am'izao fotoana izao, efa tsy manam-potoagna mihitsy hoe hanompoagna an'Andriamanitra, efa tsy manana fotoagna mihitsy hoe hivavahana na henona toroteny, de efa tsy miniminigny mihitsy, efa tsy sokafiny mihitsy ny beboly io. Mitodika amintsika rehetrarehetra Andriamanitra amin'ity androany ity. Mampatsay antsika so hoe lasa loatra antsika satria Andriamanitra de tsy tia ho diso fanantenagna amintsika. Andriamanitra de efa miomana zavatra tsara ho antsika rehetrarehetra, indrindrandrindra antsika magnatrika amin'izao fotoana izao. Tian'Andriamanitra antsika tsy ho diso anjara de mitodika amintsika rehetrarehetra Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mety hoe tsy haiko hoe zavatra hoe mahavariagna antsika amin'izao fotoana izao. Indraindray antsika de variagna amin'ny zavatra zay tsy sitrapon'Andriamanitra. Variagna antsika mitsakaraka zavatra amin'ity zao tontolo izao ity, indrindrandrindra efa tsy mahatsaro mivavaka, efa tsy mahatsaro manao zay sitrapon'Andriamanitra. Afa lasa antsika mandeha amin'izay zavatra zay tiantsika atao amin'ny fahafinaretana rehetra amin'izao tontolo izao ity. Eto Andriamanitra de tena porofo antsika, tena ambara amintsika maromarona tokoa hoe fa tsy misoa azontsika amin'ity zao tontolo izao ity. Kanefa very ny hentsika. Ino moa ny tian'Andriamanitra ambara amintsika eto? Andriamanitra de mandondona varavarana amin'izao fotoana izao, te hiditra amin'ny fiainanao izy, tian'Andriamanitra zay antsika hoe mitsakaraka sy mitady zay sitrapon'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra hoe tiantarigny amintsika hoe atsika hiditra ny lalina, mitady zay sitrapon'Andriamanitra satria raha ny sitrapon'izao tontolo izao tadiavintsika, raha ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao andaniantsika fitoana isan'andro, mety ho zava-poana hozy Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra rery ihany no ahitantsika zavatsoa,
tsy maperty ary tsy mahafaty antokotsika no mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Androany itsika dia samby eritreritra ino ny zavatra zay andaniantsika fotoana amin'izao fotoana izao. Moa ave mbola mandany fotoana atsika amin'ity zao tontolo izao zay fandalovana ity, sa hoe afa-mitsakaroka atsika amin'ny fiainana mandrakizay, raha fa amin'izay lalana fitsakarana fiainana mandrakizay zany ianao ry havana mijoroa tsara ary mahirezatra ny trano fa mahazo lalana zay sitrapon'Andriamanitra ianao. Raha isika zay mbola variagna mitsakaroka mitady zavatra rehetra fa finaretina amin'izao tontolo izao ity, ambela mihitsy ny bebolo tsy sokafina, tsy mahavita mivavaka mihitsy satria fontsika dia afa amin'ity zao tontolo izao ity. Mitodika amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao, indrindra atsika mpanompon'Andriamanitra aza variagna atsika ity zao tontolo izao iainantsika ity. Efa maro ny zavatra simba, efa maro ny olona lasa, mety olo mitovy taona aminao mihitsy, mety olo mitovy hariagna aminao mihitsy, efa lasa amin'izao fotoana izao. Ary itsika rehetra dia tsy mahafantatra atsika na oviana dia hiala amin'ity tany ity itsika. Dia androany Andriamanitra dia tempatsah atsika rehetra mba tsy ho variana loatra itsika amin'ity zao tontolo izao ity. Atsika moa tsy afaka hiala amin'izao tontolo izao fa ny tian'Andriamanitra dia fontsika dia omezantsika an'Andriamanitra, managna fotoagna atsika bebe kokoa ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tsy amin'Andriamanitra ny fotoagnantsika bebe kokoa, raha mitady sitrapo any amin'izao tontolo izao ny fotoagna lanitsika bebe kokoa, mety ho voafantrika itsika na dia mpanompon'Andriamanitra aza, satria tena miasa ny mpanompon'ny Satana amin'izao fotoana izao. Mitady hevitra izy tsy hevi-tano mivavaka, mitady hevitra izy hampasaraka anao mihitsy amin'Andriamanitra, mitady hevitra izy tsy fahanao hoe andeha ndongoalitry mihitsy mivavaka ataony zavatra marikitra ina amin'izao tontolo izao. Nefa tenenin'Andriamanitra eto hoe vitaka izany, tsy misy soa mihitsy azontsika raha zany ny tanjontsika. Fa ny tian'Andriamanitra dia ianao zay tsakaroka zay sitrapon'Andriamanitra, ianao ry manatona Andriamanitra. Karaha antsika eto zany dravana isan'andro eto amin'ity vafoka fiambena ity dia misy fandaharana foana isan'andro, tsy hoe tsy zavatra ataona hoe teseo no tsy zany fa efa miomana, efa manao zay ampanaovin'Andriamanitra, efa miezaka manao zavatra zay sitrapon'Andriamanitra, manambara amin'ny olona rehetra amin'izay zavatra zay tian'Andriamanitra ho lazainy amintsika rehetra. Deo tsika ry havana hiomana lalana anankiray, zay lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha amin'izao tontolo izao ity fony homanitsika mety hankany fahaverezana itsika, zay zavatra zay tsy maintsy andalovantsika zany zavatra izany, na hoe tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy zavatra tsy maintsy andalovantsika zany safidy anankiroa izany. Androany dia petraka amintsika rehetra ny point d'interrogation hoe ahoana ny hevitrao amin'izao fotoana izao, indrindra no variagna io aminao ny tenin'Andriamanitra. Isoro miala anao ry havana amin'ny zavatra zay mbola tena mahavariagna anao, mahasaka anao tsy nipoanan'Andriamanitra io, midiranao lalina amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Fa tsy mahasoa atsika, tsy mahasoa ny fitiavantsika amin'izao tontolo izao mihoatra amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny teniny faha-enina amin'ny toko faha-enina dia milaza hoe fanizanizana homenatra sy ny teniko dia homenatra azo koa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninainy any amin'ny reny ary amin'ny anjelimasina. Ity tenin'Andriamanitra ty amin'ny andiny faha-enina ty dia maro be koa antratra ty amin'izao fotoana izao, maro mihinatra indrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manao zavatra sitrapon'Andriamanitra, raha misy kely miteny hoe nareo tena hoe efa miafaka be, nareo tena teseo hoe masina be, mety misy olo miteny amintsika any ambadimbadika amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Mety hoe efa ataontsika mamenatra, mety hoe efa ataontsika hoe zavatra mampiembotra mihitsy ny tenin'ny olo ambadimbadika any. Fa eto Andriamanitra dia magnara-maso Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro dia
misy mpanara-maso fa tsika riavana mahita ny mifontsika rehetrarehetra Andriamanitra. Ito Andriamanitra dia raha isika mbola mitoerana izay menatra manao sitrapon'Andriamanitra io, mitady sisika avaman'olona io, mitady voninahitra avaman'olona io, hitan'Andriamanitra riavana zavatra izay ataontsika io, hitan'Andriamanitra ny zavatra izay handaniantsika fotoana isan'andro riavana. Eto riavana henatra antsika rehetrarehetra izay tenenina dia efa mampiembotra. Eto Andriamanitra mitodika amintsika rehetrarehetra dia menatra amintsika koa zegny Andriamanitra izay ny hoe Jesosy Kristy dia menatra amintsika koa izy raha tsika menatra amin'ny teniny io. Raha ianao mbola variana amin'izany henatra izany dia androany dia mialanao, mifikiranao amin'Andriamanitra, aza mijery tenenan'olo ianao dia jerevo Andriamanitra izay miteny aminao, fikiranao amin'Andriamanitra fa aza mifikitra amin'olona izay miteny anao io fa Andriamanitra reriano afaka hanafika anao, Andriamanitra reriano tsy maintsy hiatriky fitsarana amintsika rehetrarehetra. Dia androany dia tenentsika rehetrarehetra dia homano foana mandrakizay anao, halaza variana amin'ny teny izay maro isan-karazany, alefan'olo eo amin'ny fiainanao, indrindrandrindra hanakivian'olo anao izay efa miroso indrindrandrindra dia mitady hevitra mihitsy ny devoly, mitady hevitra hampisarika anao amin'Andriamanitra. Androany dia fikiranao amin'Andriamanitra, aza variana anao mandinika izay teny izay tenen'olona fa tsy mahasoa antsika izay mihaino izany fa mihaino ny tenin'Andriamanitra ny mahasoa antsika rehetrarehetra. Dia indeo-tsika hiomana satria tsy vitan'ny vava io izay fandehanantsika io amin'ny lanitra io, izay homanitsika isan'andro. Tsy vita hoe za dia toa any an-danitra, za tsy maintsy ho any an-danitra satria nahazo valim-bavaka, za satria hoe navotan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho any an-danitra. Ho riavana valim-bavaka antsika rehetrarehetra, tsy hoe iny billet d'entrée-ntsika hakarantsika an-danitra fa antsika mila manao sitrapon'Andriamanitra, mila miezaka bebe kokoa antsika mba ahafahantsika handova zany fanjakan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra, efa nomanin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra izany. Eto dia misy ohatra kely izay ataoko amintsika rehetrarehetra. Antsika rehetrarehetra moa samby hoe va Madagasikara, raha tsika tany Madagasikara dia tsika mieritreritra hoe handeha ivelany. Raha mieritreritra tsika hoe handeha ivelany nefa tsika tsy miomana amin'ny taratasy sy ny passeport, ahoana riavana mety tsy ho lasa tsika satria eritreretintsika hoe mitenitsika hoe tendefa nefa tsika tsy miomana. Lavitra moatra n'izany riavana ny fiomanantsika izao fiainana mandrakizay izao. Dia todika amintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, ndeotsika hiomana tadidio fa tsika rehetrarehetra dia manomana safidy anankiroa isan'andro. Eritrereto hoe misafidy aizanao, misafidy ino izay ataonao isan'andro. Tsy marina itsika raha tsy misy olona hoe tsy manana safidy. Mety eritreretranao za tsy misafidy fahainana malaky ary tsy misafidy ny elo, tsy maintsy misafidy itsika tadidio hoe aiza ny safidinao amin'izao fotoana izao. Inona ny tena hoe andaniana fotoana amin'izao fotoana andro farany izao. Tsy fantatra antsika ny fotoana tongavan'izany, tsy fantatra antsika izay fotoana izay avy Jesosy Kristy dia ho za hoe aminao izay mbola salama, ianao mbola mahavita mihaino dia karikary hatrany ny ara-panahintsika rehetrarehetra. Mazotoa antsika manana antsika fotoana ho an'Andriamanitra fa tsy mamperdy antsika izany. Fa Andriamanitra dia efa miteny hoe raha izao tontolo izao ny fikirantsika mety hoe ho very antsika riavana fa hoe ataova ny asa, manaova ny zavatra tokony asambotra amin'ny fianakavianantsika fa aza digno, aza atao ambany zavatra ny sitrapon'Andriamanitra, fikatsahantsika izay sitrapon'Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia tiantsika Jesosy, tanjontsika lanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra reriana dia fiadanana ho antsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Soatra betsaka. Tena makasitraka anao raha nabavy Sondola dia tahin'Andriamanitra ny ianao fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Mamy kely ilay toriteny. Za aloha maheno tena hoe mamy ny toriteny dia mankasitraka azy tsika ao anatin'izany fa hamarifity azy ny Andriamanitra ao anatin'izany
tenin'Andriamanitra zay nentiny ny anavavitsika izany. Na dia any tany lavitra ary ao ny asa mandraraha dia tsy adino ny anjarany dia ny anjara toriteny ary dia mankasitraka fa tsy namita didy fotsiny ianao fa tena hoe mahakasika anay ny toriteny mahakasika mino fa nakasika ny olona rehetrarehetra ny toriteny izay nentinao ranabavy sandola dia tonga avy amin'ny ambony indrindra. Alleloia. Dia ampiasain'Andriamanitra be foana anie ianao dia tsy ataony diso anjarany ianao tsy diso vavaomana anie ny vavanao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ampiasainy foana ivoahan'ny teny faminaniana avy aminy. Dia tahiny tompo fanirora zafin-dramanana Amian Shainy tahiny tompo andreo fa nitany zany anaran'izany teto. Dia soa mevako efa io Laurence Rakotoarisoa, Lantony Irina, Dubois, Monis, Yanta, Mami, Larissa. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly mahita anareo hoe faly mahita anareo dia maretatra amin'ny farany. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ny famelabelarana dia misaotra anareo koa mahita makasitraka anazy satria ny fankasitrahana ataonareo dia mampitombo ny etaetany mampahery azy mbola androsondroso bebe kokoa. Alleloia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay isaorana azy be dia be dia ao amin'ny Luka 5:5-5 moa no vakiny fa ny ahy kosa hovakiako manomboka amin'ny andininy 7 no hovakiako amin'ity androany ity. Manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 no hovakiako androany. Ndao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa Jesosy tamin'izy rehetra raha misy ta hanaraka dia aoka izy andany tenany dia hitorina azy fijaliana isan'andro ka hanaraka fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery izany ary na iza ny ta havery no havery ny ainy no ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona moa no tsy ho azony olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy na matiantoka izany izy. Fa na iza no menatra azy sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny indray avy amin'ny anjely masina. Fa lazaiko aminareo fa misy ny sasany aminareo izay tsy mba hanandrana fahafatesana akory mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra. Alleloia. Amen. Fantatsika tsara fa ity zao tontolo izao ity dia tsy Jesosy ny tompony izy ity. Noharian'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Jesosy koa teo akaikiny tamin'izany ary koa ny fanahy masina teo akaikiny tao anatin'izany. Rehefa noharian'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra dia ny lanitra ny fitoerany ary ny tany ny fitoerany tongony. Amen. Dia izao ny zavatra nitranga ao an-danitra Andriamanitra mipetraka ao ny mendrika azy ao ny tiany hipetrahana. Fa rehefa vita ny tany dia hitan'Andriamanitra fa tsara avokoa izany rehetrarehetra izany. Fa ny olana dia nisy raikalahy tao ambony tao te hitovy amin'Andriamanitra te hirehare dia nahitsan'Andriamanitra tetỳ an-tany. Nanomboka tamin'io fotoana io dia tahaka ny nomen'Andriamanitra territoire, nomen'Andriamanitra ny toerany nitazonan'Andriamanitra ho azy ny lanitra fa natotony tetỳ an-tany devoly Losifera. Ary nanomboka teo dia nisy fanapa-kevitra niraisin'Andriamanitra hoe ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Nanomboka teo vao nidina teto ny devoly dia voaozina ho potika ity tany ity. Ary eto no hitsahatra, eto no misy an'ilay le anidinany devoly eto amin'ity tany ity. Ilay tenenin' Jesosy hoe eto nareo nahita fahoriana satria teto ny nidina ny devoly. Ary rehefa tao anatin'izay
de tahaka ny hoe an'Andriamanitra ny lanitra de any devoly ny tany raha tsy mihinana zany anao de zao ny zavatra nitranga rehefa ny fihadianana 700 andro sy 700 alina Jesosy de zao mbatenin'le devoly any amin'ny Matitoko 4:9 misy azay teny zay ary devoly nitondra azy nakeny tendrombohitra avy de naneo azy ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao mba mivoninainy raha am'izao androntsika zany de nentina niakatra eny amin'ny toerana farany ambony de mamirapiratra daholo Las Vegas ry Dubai ry Californie ry Paris mirapiratra daholo de teneniny hoe zao rehetra zao de omeko anao zany hoe tahaka ny miteny Losifera fa anazy io lasa Jesosy ndray zany nomeny an'io lasa ohatry hoe fananany eo am-pelantanana de azo nomena an' Jesosy raha meko aketo amiko izy de meko anao reo sy ny fanapahana rehetra io raha meko aketo anatrehako ianao zany ny mahatonga an'Andriamanitra ravina malala tsy manao zay mahatamana antsika eto amin'ity tany ty Jesosy tsy mbola nampiorina ny olona teto amin'ity tany ty zao foana mba tenin' Jesosy ampitoy ny fanananao rehetra de be malaelo te andao anaraka miariarena anareo any an-danitra aza miariarena eto ny anareo fa eto misy hiarafesina sy kalalao izy Jesosy fa miariarena ho anareo any an-danitra hitanao tsy niavon'i Jesosy ty zao tontolo zao ty satria efa nireharehan'ny devoly ary raha mbola teto amin'ity tany ty de tsy nahatamanan'i Jesosy teto amin'ity tany ty profony zany maika ange Jesosy rehefa navita ny asany teto fantatry Jesosy fa rehefa vita ny asany intelo izy anapatra ny mpianatra tsy andriny Jesosy io fotoana io avy ny fotoana ozy izy ho avy ny fotoana ho atolotra ny zanak'olona de ho tsara ho vonoina ho kapoana de ho tsaraina de ho vonoina fantsihany ambony azo fijaliana de ho faty de ho avy ny fotoana tsy maintsy hidina any amin'ny fiainantsika fa hiakatra amin'ny andro fatelo mitsangana amin'ny maty de hiakatra any an-danitra hitanao le hiakatra any an-danitra iny tena nangalan'i Jesosy tsirony ny fotoana niainan'i Jesosy teto tsy fiainana nahafinaritra azy Jesosy de malahelo foana ny fiainany any an-danitra ary raha misy zavatra tsy adiny Jesosy de ny miresaka amin'Andriamanitra zay any an-danitra ohatra za zao ohatra nareo zao ohatra raha ohatra ny fianakavianareo ny havanareo rehetrarehetra ny vady aman-janakareo any Madagasikara de nareo miasa ny an-tany lavitra nareo rery de ny zavatra mba mamaika anareo ataonareo haingana ny asa sy ny isan-karazany amin'ny atoandro de maikinareo ody hiresaka amin'izy hiresaka amin'ny vady aman-janaka sy ny havana de io nareo miteny malahelo ny any tanàna zany ndry rovintsika vao ody za zao vao ohatra zao vao afaka eo de andeha hanao vakansy any de hitanao ny tena fotsiny ny aty fa ny fosiny saina any amin'le misy an'ilay tiana ka ny misy ny tiany Jesosy tsy eto an-tany fa any an-danitra de Jesosy efa avy miresaka amin'ny olona mbola lasa ndray maninona miakatra ny tendrombohitra io vavaka eo anao miresaka manao n'Andriamanitra ao an-danitra ao zao efa tsy fela Andriamanitra de ho avy any tena mpina vavaonao any tsy de tiako aty Andriamanitra fa araka ny sitraponao de mbola mpianatra ny olona aloha za fa tsy de tiako tsy tamana teto zany Jesosy tsy nanorona ninina teto zany Jesosy satry ny Jesosy re avana malala hiakatra farak'izay ingany saingy tsy maintsy nisy ary Jesosy de mpakatoa an'Andriamanitra na de zany aza de ozy izy foana hoe aoka ny sitraponao atao fa tsy ny anahy ary Jesosy nanana an'izay fisainan'izay de zay koa no voleny tao anatin'ny fon'ny olona Jesosy nampatambazan'ny devoly mekoaka kely fotsy de meko anao rehetrarehetra zao ny devoly mieritreritra
fanana toe-pohatra anazy Jesosy iankina amin'ireo zavatra izao dia anorina ny fony sy ny sainy eto tsia fantatry Jesosy fa mandalo ireo, fantatry Jesosy fa tsisy dikany ireo, fantatry Jesosy fa ololevony ireo, zava-mora aloha ireo. Aleloia. Dia Jesosy amin'izay rehefa niantso ny mpianatra dia izao foana ny tenenin Jesosy: ndao anaraka ahy. Ary mahavariana fa izay nanaraka an' Jesosy rehetrarehetra tena natao ny zavatra rehetra. Ry Petera vao nahitan' Jesosy najanona n'inona ny sambokely sy ny arato. Hitanao ohatry ny hoe tena ny olona mieritreritra tapitra ny fiainan'iny olona iny nga fa nga dia mieritreritra ny ohatry ny hoe ianao zany ohatra mpiasa io nanana asa tsara nanaraka an' Jesosy dia niala tamin'ny asanao tanteraka mihitsy andeha hanaraka an' Jesosy. Zany ny olona nanaraka an' Jesosy ary Jesosy koa nankasitraka an'izany raha misy ta hanaraka ao izy a taoka izy handany tenany momba ny tenantsika daholo hoe zavatra ezaka zahantsika ireo. Mianatra mafy tsika ary tsara ny mianatra mianara. Aleloia. Mba haninona any amin'ilay ho avy foana ary tsy ratsy ny manamboatra ny ho avy. Za dia contre n'ity zavatra ity mihitsy hoe vao tanoranora kely dia hiala amin'ny fianarana dia tonga dia hanao pastera. Azonao atao ianao tsy Jesosy, azonao atao mihitsy ny miasa velona ara-dalàna sady manao asan'Andriamanitra. Fa nefa kosa dia izao ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika ireo dia ho an'ny tenantsika daholo. Mianatra mafy tsika mba haninona mba hanana asa tsara ho tavita amin'ny fiainana mba ho an'ny tenantsika, tsy ho an'iza ho an'ny tenantsika. Miasa mafy managom-bola mba hanana zavatra tsara, tômôbila, trano sy ny sisa, tsara zany, fa ho an'iza ho an'ny tenantsika. Tsy mbola tonga ato anatintsika mihitsy zany hoe hiasa mafy mihitsy ahako mba ho any an-danitra, satria fantatritsika fa tsy amin'ny alalan'ny asa ataontsika ny ahatokavantsika ny an-danitra, tsy amin'ny alalan'ny diplômantsika ny ahatokavantsika ny an-danitra, fa amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenantsika dia fahavalon'Andriamanitra. Ny safiditsika dia mifanohitra amin'ny safidin'Andriamanitra foana, satria ny etintsika dia nofo, safidin'ny nofo, ary zavatra mahafinaritra ny nofontsika daholo ireo zavatra safiditsika ireo. Ny an'Andriamanitra indray fanahy, dia mahasoa ny fanahintsika daholo ireo zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra ireo. Jesosy dia nisy vehivavy anankiroa, Marta sy Maria, teo anoloany. Samy nanao zavatra tena important be mihitsy ireo vehivavy ireo. Ny ray mikarakara sakafo ho an'ny Jesosy, ratsy zany sa tsara? Misy vahiny ianao dia diso ve ianao raha mikarakara sakafo? Tsy diso ianao. Important zany zavatra zany. Fa nisy anankiray indray izay nieritreretina tsy important amin'ny olona, matoa nomen'ny Marta tsy ny Maria nipetraka fotsiny nijery an'i Jesosy, nihaino an'i Jesosy teo. Dia tsy nieritreretin'ny olona fa tsy dia important zany. Fa tamin'i Jesosy izay ny zava-dehibe, nikatsaka ny zava-panahy, satria ny fianonan'i Jesosy tsy eo amin'ny nofonao fa ho amin'ny fanahinao. Tao amin'ny sahetena tao nisy mpivady, ireo mpivady ireo nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary nisy zavatra anankiray nangatan'Andriamanitra taminy hoe ny azo voanisa aza hinananareo, ny azo rehetra azonareo hinanana. Io azo voanisa io tsy hazo ratsy io, fa azo mahate hijery, mahate ho tia, mahate hanandrana.
fa Andriamanitra ny teny aza mihinana fa ny mikasika ny nofony eva rehetrarehetra ny masony a mijery ny tsiritrany io ny sainy tena fanamina vina zavatra momba an'io azy io ny anatin'ny vavinay fa misy marikivikivy kely fa tena am'le misy roraraka te hinana ny fony te hitondra anazy eo foana de mandalo eo foana io nalovany eva foana io ainy apitsipiriany io na ny lokony io ainy io fantany toerana misy an'io ny tenanao a te anao an'izay zavatra zay ary matetika zay zavatra zay zay fanohatra am'izay sitrapon'Andriamanitra foana Andriamanitra te aza mandeha mihinana an'io ny tenanao te hinana an'io hoy Andriamanitra tamin'ny Samsona aza manambady ary Samsona rery vehivavy efa firenena ianareo zao ny tenin'ny Samsona tamin'ny ray aman-dreniny dada sy neny a io ny tiako angatao ahy io fa io ny tiako zany hoe ny tenany no tia io ny tenany no omeny fahafapo amin'io ny fanohatra am'le sitrapon'Andriamanitra fa mety amin'ny tenany vo meny sarika anazy alay voanahy io fa io ny tiako Balama ilay mpaminany tamin'ny andron'ny Balaka de zao ravana malala efa nytenen'Andriamanitra ary raha teo tsy lesona be mila tenena zany fa ianao a dia mpaminany a miany ara-panahy ny zanak'Israely a fa tonga Balaka nyteny taminy meko vola be meko zavatra be anao fa mba hozony reo de na de fantatry Balama reo tsy sitrapon'Andriamanitra zany de mbola zao ihany ny teneny matorilo androany fanontany hevitry Jehova tsy ny hevitry Jehova tsony teny antanina tena marina fa efa nangididy ny tany araka ny teny Raratojo te handray le fitahia le fahasoa le vola androany nefa riavana de teteny aminao aho ny tenin'i Jesosy de mitendry raha misy tanaraka ny zavatra ataon'izany olona zany voalohany aloha de mandany tenany zany hoe zay zavatra tiany tenany rehetrarehetra de ho laviny mandra-pahatonga azy ho ara-panahy ka ny zavatra tiany tenany de zava-panahy takaneny Maria izay tian'Andriamanitra tsy engetsy hoe tsy mahazo manana soa tsy engetsy hoe mahazo tena tsy mana-tsafidy tsony mihitsy tsika fa ianao nge rehefa ara-panahy ny safidinao nge be de be na de tsy teny fotsiny zahako am'resaka zavatra zava-padina ary rehefa ohatra ianao mbola mihinana zava-padina de rehefa fantatrao hoe reto avy tsy azo any de mieritreritra fa tsisy ninona azonao hoanina tsony inona mahabotrabotra anay zao izy ianao mihinan-kena zay rehefa tonga ianao eo amin'ny fiainanao ara-panahy de mitovy safidy amin'Andriamanitra ianao araky le hoe aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay ny foky sy ny fonao iara iteko mandrakizay nge tsy hoe mandrakizay ianao mandamy tenanao hoe ahoana zay mahatonga antsika miteny rehefa misy olona anak'iray de hoy tsika tena mbola ranofo be loatra zany raha laza ohatra hoe menitory teny tsika toy tsika ho antsika efa zatra menitory teny de fantatsika ranofo be zany tory teny zany le aranofo tsy hoe aranofo hoe zava-betaveta na hoe aranofo fa tonga de reny hoe mbola aranofo be mihitsy le tory teny le toe-po mbola aranofo be mihitsy fa misy ny olona efa tonga am'izay eo am'ilay avo ara-panahy tsy hoe tsika hoe ozy Jesosy hoe raha misy tanaraka aoka izy andany tenany de zay zeretra tianao ohatra zany ianao zany androany tenana enomby andany tena ka fa anaoko anana misy diso-hevitra mantsy ohatry zany le andany tenany a de manda ny sitraky ny fonao mandra-pahafantatra ao ny sitrapon'Andriamanitra alleloia amen amin'Andriamanitra feno safidy be de be rehefa tsy tery ao zany rehefa fantatr'Andriamanitra fotsiny ianao anananao ara-panahy ianao malalaka ao amin'Andriamanitra fa Jesosy tety de niteny satria be de be ny olona za Jesosy anaraka anao za Jesosy anompo anao jereny Jesosy nefa le olona ozy Jesosy mbola tsy mahafoy an'izao tontolo zao ianao mbola ny tenanao aloha ny ambony
mbola zay mahafinaritra amin'ny tenanao raha teneniny ianao asa manao am'izao jerenao ngerava ny Maria reny Jesosy ngerevana nandany tenany tonga ny fanamasina ny teny hoe ianao isy zazalahy akibonao hitondra n'io anao io no zanak'Andriamanitra raha ny sitrapony Maria ary raha sitrapon'olona normalina amitsika tsy manaiky tena azafady kosa aloha Andriamanitra fa tena ataoko ahoana ny nazavan'izany amin'ny Josefa tena mavesatra be zany adidy zany Andriamanitra fa tena alohanao mba mitady olona afaka raha misy tanaraka aokizy andany tenany fantatritsika tsara zany Elisa zany fa ny fidiram-bola ny fiainana manontolo zany fiasana tanimbary miaraka amin'ny omby 12 ohatrany tsy teo namonono ny omby anankiroa tamin'ireo miaraka amin'ny angadin'omby nataony tony kitay tena janony tamin'ny olona lasa izy nandeha tsy zay tiany fa fantany fa ino ny famonjena azy ino le ara-panahary ino mandalo iny Eli i Maria lavo ny tenany tena tony tsinitsindriany ary sy aoka ny sitraka ao no tanterao amin'ny ankizy vavinao ary zany nge raha misy tanaraka ao Jesosy izy andany tena dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ngai ivanao tsy azo fijaliana nety Maria na dia ataoko fotsiny aza fa ny fiainan'izy Josefa tao anatin'izany fotoana zany ianao ve ry havana vadinao virjiny najainao tsara ny fahamasinana dia hoe ho apakarinao verinanody ianao ny ariva efa olona mandondoa tsy tia fofokanina hitondra zava-marikivy so dia mba bevoka ary izy Josefa vadinao tsy mbola tsy nataonao ninonino mbola tena nitandremanao tsara ny fahamasinana ianao amin'ny miasa mafy anao mariazy hampiakatra vehivavy virjiny azo fijaliana nety Maria fizy nanaiky aokizy andany tenany hitondra ny azo fijaliana isan'andro anomana ny azo fijaliana isan'andro Josefa izy nge mbola tsy voatery ny teny hoe androany dia androany tena misy olana Josefa amin'io vavavotra ahoana ary izy ty malaina komana ohatrany tsy tia fofokena ohatrany tena ozy Josefa hoe tena ho apetrako moramora ty fahafabaraka fa za tena teneniko anao azo fijaliana zany nanaina zavan'izany jereo tsara i Jakoba fa tena Rahely ny tindry tena nanompo 7 taona le any aminy ina zavatra mitranga na ampianarin'Andriamanitra tam'izany dia efa nampiasan'Andriamanitra fitaovana izy i Labana ahaizan'ny Jakoba mifehy nomboka nianatra nandany tenany hoe zay zany ny zava-misy manao izy Davida angamba nanatsafidy zany tsisy sabatra Goliata Jolomy misy Davida venteny za tsy mila an'io nandany teny zay zava-nisy zay zany ny mety aminy ry avaka malala raha misy tianaraka ao zy Jesosy daokizy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka anaraka vao tapa-kevitra fotsiny anaraka an' Jesosy dia zao tontolo zao ny adinonao voalohany ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty ny adinonao voalohany Jaona toko 10 ngefa kitsika Jaona toko 10 reto avy zany zavatra tonga dia fafanao anatin'ny sainao rehefa tonga ny fotoana hoe hanaraka an' Jesosy ianao ary ny olona manaraka an' Jesosy
de manaraka azy tsy misaraka amin'ntsony de mila mafoy an'ity zao tontolo zao ty sy ny filany tsy mbola azo lazainao mpianatra nareo izy Jesosy raha tsy mafoy an'ity zao tontolo zao ty ndraiky isika maky ten'Andriamanitra izy de Jaona tonga de 12 andiny 12 ny ten'Andriamanitra andiny 12 raha halan'izao tontolo zao nareo de aoko fantatreo fa za efa halan'ny talohanareo tadiova ny olona rahanao a raha mbola teto olona zany izy fa zao izy efa Andriamanitra ny Jesosy zay arahanao atsonao isan'andro io Jesosy a fenoy ae fanahy masonao Jesosy a ty ae zao io Jesosy atsonao andro aman'alina io a de Jesosy tsy tiany zao tontolo zao le tsika gaga halalo zao tontolo zao azavaiko anao zay rehefa aveo de mitaraintsika fanenjehana Jesosy efa voenjika talohanao hoalan'izao tontolo zao nanao ny amin'ny anarako ny problème atsika izao tontolo zao io tena tsy fotsika io ary raha izao tontolo zao io mahakala atsika de malahelo tsika de alohantsika manao ny sitrapony zao tontolo zao fositsika Andriamanitra azotsika hifonana tsy problème amin'ny olona manota amin'Andriamanitra no ny manota amin'izao tontolo zao alohan'ny olona misy andreny dadanaivo na dadandrina dadatona dadabe eo amin'ny fianakaviana miteny aminareo atonga fotoana avatsika an'le joro ohatra tsy haiko ny filazan'ireny be da be joro sy ny sisa reny atongavonareo mamadiky tsika de tongava daholo zay malala ny tena fahattaranako raha mbola te handova de zay rehetra mpandova ato aminarako tongava anao famandehantsika anao joro tsika anao vanina de enao efa resy lahatra any ohatrany tsy mety io fa matahotra anao satria fantatrao fa i dadabe tsy azonao teny mihitsy de mifona rery dadabe fa de andohalika eo zany de hitro amy dadabe de mifona aminao ary dadabe fa de fa zao ny an-tsain'ny olona Andriamanitra azoko ifonana de anao aloha dadabe masika be io Andriamanitra azo ifonana io aveo fa Andriamanitra fantatra Andriamanitra ny fahalemetsika ndaroany dadabe de lasa mamadika lasa manao zavatra rehetra na farafakely anao mandefa le vola le anaovana le sorosorona reny tsy fantatro ihany tsy zakatsika rehefa halan'izao tontolo zao fa tadidinao a fa raha halan'izao tontolo zao anao tian'Andriamanitra tsara lavitra noho ny anao tian'izao tontolo zao fa tsy tian'Andriamanitra betsaka amitsika za mpivavaka za hanao an'izao fa ny tena marina tsy mbola fotsika zao tontolo zao ary raha mbola tsy fotsika zao tontolo zao de za te teny aminao mbola betsaka ny ampahany tsisy ninona azonao tenenao amin'Andriamanitra mialatsiny aminao a zay ny marina hoy Jesosy raha naman'izao tontolo zao anareo a de ho tia azy lasonge akeko 9:10 raha naman'izao tontolo zao anareo de ho tia azy ho tiany azy zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao anareo fa za efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao de halan'izao tontolo zao anareo any amin'ny Jaona 7:7 misy teny manao zao efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka tsy naman'izao tontolo zao izao tsy mangataka aminao mba hampiana azy am'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amy ratsy tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao hoy Jesosy efa nomeko azy ny teninao meko azy ny teninao manao tatitra amin'Andriamanitra Jesosy efa nomeko azy ny teninao ary efa halan'izao tontolo zao izy tahaka ny hoe tanjona anankiray am' Jesosy ny atonga atsika ho halan'izao tontolo zao ny zava-dehibe efa nomenantsika de ny tenin'Andriamanitra rehefa ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra tafaray am' Jesosy tsika de halan'izao tontolo zao automatique zany zavatra teneniko anao zany ary Jesosy tsy niteny hoe asoloatra anahakory aho hiakatra any an-danitra aloha am'izao fotoana zao zaho izy tsy mangataka aminao mba hampiara azy am'izao tontolo zao a fa niaro an'izay amy ratsy inona ny atahoranao an'izao tontolo zao
mataotra avy anao asiany zao tontolo zao ratsy hoe miala aminy nefa ianao efa voaro tamin'ny vavaky jesosy am'izao tontolo zao matiovaka itsika matitoko fafolo matitoko fafolo a andiny faroa amy telopolo hatramy fasivy amy telopolo vakiko aminao andro ironao tsara re ten'andriamanitra teneniko anao reto so de mbola tsy azonao matsy hoe ohatrany ahoana re zany mandahany zao tontolo zao zany sarotsarotsy io ary tsy fampitahorako anao fa betsaka ny tsy mbola tafiditra anatiny io fa ianao nefa androany a ny faniriko aminao de ny atonga anao olona ra-pana ny atonga anao tsy ho sarotra aminao miaina eto am'ty zao tontolo zao ty ianao tsy voatery miala eto alay vo andriamanitra fa tsy vitako tsony ny fiainana amin'ny fotoana akananao anao alaina ihany fa ianao miaina eto a alaizy tsara ianao milamina tsara ianao ole fomba fiteny zay hoe milamina tsara ny jerinaka tsika tsy matahotra an'izao tontolo zao tsika halan'izao tontolo zao fa tsika koa tsy matahotra an'izao tontolo zao satria tsika efa nentina mavaka hatram'izany fa ninoninony eto am'ty zao tontolo zao ty tsy mahakasika atsika eto am'izao tontolo zao ty de consideren'andriamanitra hoe ratsy zaho izy jesosy tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao fa hiaro azy amy ratsy azotsika atao mandeha eto e misy maingo keto mena rana fahazadinao fa ely anao no mena fahefana nitsaka mena rana sy maingo zany eto am'ty zao tontolo zao ty misy zava-mahafaty fa na hisotro zava-mahafaty ara tsy hampaninona anao reny alleloia tsy olana amitsika mena eto am'izao tontolo zao amin'ny fotoantsika mandany zao tontolo zao azotsika atao miaina eto fa mandany zao tontolo zao azotsika atao miaina eto am'izao tontolo zao fa halany zao tontolo zao fa miara-mandeha amin'andriamanitra de ianao manapaka alleloia tsika tsy ny de ianao za mietrehatra hoe devolo manapaka eto am'izao tontolo zao ty za tapo devolo manapaka fe azafady devolo zany tsy samy eona amiko zany zamy manapaka an'izany manao délivrance azy zamy mandidy an'izany losifera miala za tsy aly miala ho ah alleloia hitanao za hitanao io za olona kely ty eto am'ty zao tontolo zao ty manam-pahefana io fa za halany zao tontolo zao fa za manam-pahefana ary eta zany tsy manan-kery amiko zany salama tsara alleloia devolo zany ve losifera zany ve ny olona kendakendainy reny fa tsika mamatipatotra an'ireny amy rahan' jesosy halany zao tontolo zao fa manam-pahefana am'izao tontolo zao satria maninona manaraka kristy ny olanao de zao ianao sady miantsoantso any kristy ihany a mbola namany zao tontolo zao a de efa mpisotosotomana eo ianao de mirirorirotra voasitositona eo ianao ianao ary ty matitoko fafolo andiny faroa am'tepolo ary am'izany a nazovy no anaiky eo anatrehan'ny olona de ike kosa eo anatrehan'ny ndraiky zany an-danitra examen be io manaiky anjeso anatrehan'ny olona mety io zany hoe zavatra tsisy dika zany fa betsaka aminareo tsy samy manaiky an' jesosy eo anatrehan'ny olona firy ny olona efa nyteny tamiko tsy anakiray tsy anakiroa sendra miseho eto ny sariny eto am'fandarantsika eto fotsiny a raha teo be deabe ny olona mijery eto a tsy samy manapositra an'io de mipotra ny anarany tsy tiany zany ny tonomiko zany ny aloha tonomiko daholo ny anarana izy teko eto satria tsika tsy manompo sampy tsy mamenatra eto alleloia misy olona miafina tsy tia ny hitan'ny olona akory ny anarana eto misy olona eto mindraindray mandray anjara de mipotra eto ny sariny de elaela ty arina azafady mba hisorona ny sariko fa tsy mety amiko de esorona le sary inona ny ataontsika eto mitory ny anaran'i jesosy tsika eto e alleloia rehefa mazoto nareo any arina any nareo amy groupe izay maresy a raha latotra tam'y voalozy teto nisy anabavina atao délivrance de niarana natrika atao tsika tam'ireny reny ny atao hoe délivrance reny rehefa tianao hoe mba hofaniny ianao anao délivrance mba ho hitanao zany a de teneno zay de amy fotoana ianao rehefa misy olona délivrena de mba ampidirina ianao mijery fa ianao am'zany mila efara-panahy sao de ianao ndray no ho délivrena rehefa aveo nazovy hanaiky ayo anatrehan'ny olona tadito inge ravany ianao menatra io nke tadito io fa tena mivavaky tsika eto inona ary mamenatra anao mipotra eto ny sarinao nefa ny olona
mipotra manao kidaladala eny amin'ny zavatra rehetreny ay afisena tsara mihitsy malelo mihitsy rehefa tsy identifien'ny olona fa rehefa ty am'resaka fivavahana miafina ohatrandreny mpanao ratsy reny anao tadidio fa za hitanao isan'andro tsy menatra io ny amin'ny filazany tsara mahatonga ny fiainako mahafinaritra de zao jesosy koa tsy menatra miteny ny anarako eo anatrehan'ny ray a fa nazovy anda eo anatrehan'ny olona de olona avo kosa eo zay anatrehan'ny rayko zay ny an-danitra aza lavina anatrehan'ny olona jesosy retsika mieritrehitra ty amitakitakina jesosy antaratsika sinao fa jesosy nga mitanao ianao ratsy be tsika ratsy toetra be reto ary ravana tsy menatra jesosy mipotra eo an'ny loatsika misolo vava tsika etsika ndreto hoe ety amin'olo modatry ny olona mitsakisaky silika matiditra efa anao ariam-batika jesosy eo to vitan'ny olona naiza misy anao mivavaka any amin'ny restaurant ianao efa mivozo ao restaurant mivavaha ianao ozy anao jerijereny olona ka mivavaha ianao eny ambony métro eny ambony train eny ianao lavilavitra vakio ny baiboly jerijery ny olona hafa firenena inona koa leto mivakio ny baibolinao nga ianao kristiana efa ahoana misy olana aminao nga alleloia fa nazovy ina jantsika eo de eto am'izay ny tena tantara andiny efatra amby telopolo aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany a tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra ahoana zany driavana efa jesosy zao no teny fiadanana nomeko anareo fiadanana novelako anareo tsy taka ny famehan'izao tontolo zao amin'ny fiadanako nomeko anareo ina ary zany tiana tenena am'zany nefa eto reny teny aza ataonareo hitondra fiadanana ambonin'ny tany a ahoana ary zany dikan'izany de zao le fiadanana nomeny jesosy a mitsofoka ny anatinao fa tsy amparitarita ny erateny an-dalana eny tsy hoe ny misy fiadanana eny an-dalana eny le fiadanana ao anatinao ninonina zavatra mahazo efa ao anatinao ny fiadanako nomeko anareo mena anaky de mena ny amo mena ny suzelle mena ny dubois mena ny aina mena anareo fa jesosy teny tsy hitondra fiadanana ambonin'ny tany a tsy hitondra fiadanana ambonin'ny tany fa sabatra vomea ohatry mitondra korotana ina dikan'izany ko satria ngeto am'ty zao tontolo zao ty nge devoly riavana jesosy tonga eto ny vitsy mikitra ny rery ady foana mandavataona eo amin'ny amalekita sy ny zanak'israely tsisy fotoana ka hoe nisy fifankatiavan'izany ady foana ka raha eo amin'ny tanin'ny amalekita ny tonga ny zanak'israely tsy fiadanana ny tonga eo fa sabatra raha ny amin'ny tanin'ny zanak'israely ny tonga ny amalekita de sabatra tsisy fiadanana ka jesosy tonga eto tany iza ny teto ny devoly ny teto ary ny devoly efa namboly zavatra be teto na isika zao aza de efa namboleny zavatra fa fahasoavan'andriamanitra de afaky tsika de reto-tsika zanak'andriamanitra alleloia ka ny zavatra jesosy tsy nitondra fiadanana tonga eto fa nitondra sabatra de nonao tsara fa tonga ampifandafo ny olona am'reny ny zanaka vavy am'reniny vinaty vavy am'ny rafozany vavy ary ny ankonany olona any ny fahavaliny isika araky lirany njaka vity iny le hoe iza moa za izy hoe olona maro eto tany fa vitsy any no notsongaina ahita ny fiainana any aparadisy araky ateko taminao maly vo maly mihitsy tena zay ene zao fianakavimbe anay naizanaiza nahatram'izay niainany fianakaviana mbola voazary rery za de iza rery any no sabatista mivavaka andro sabata mitandrina ny fahamarinana tsy mihinana zava-padina tsy mandeha mariazy rehefa sabata fa za manompo ny Andriamanitra za de za rery any izy ary zao le efa teo hatram'ny razambe anay efa teo ny anabaviko eo ny raiko teo taloha ny reniko mbola eo fa tonga teo amin'ny fiainako jesosy tonga teto am'izao tontolo zao ty izy nitsaingo na nitsongo notsongaina de iny fa nisotomina atao anatin'ny maro tao rado rakoto salama
de nalaindro za de nametrahany fiadanana tatanatika de namboarina edy lasa tsy menatra ny amin'ny filazantsara de tsy menatra amin'ny teny amin'ny olona zahako reto rehefa sabata tena mivavaka fa ina ataona rehefa sabata bavaka amin'ny jesosy kristy tompony sabatary reto eny zany ataonareo zany de misy anabaviko eto mijery anany bizo daholo ny anabaviko tsy maharesy lahatra andrareo zao fotoamba fivavahako zao hoe za ve asa tsy mihinana zava-padina tsony raiko taloha voanaino taloha mampino vavolombelona fa ny dadako rehefa naheno fa nivavaka sabata ako tsy mihinako so intsony narary ny dadako narary tsaroko zany tsy zany akory nafaty azy fa narary nalelo hoe very le zanako le lahy tokako lasa n'olona any am'izany fivavahana vavaka sabata sy manao aleloia sy amainina zany ina ny anto zany tonga jesosy tonga teo amin'ny fiainako de tondra sabatra de lasa nampifandrafy de tena mifandrafy tokoa raha-baky teny tsy mamenatra any milazanareo an'izany taloha efa tsy zao tsony zany tamy za vo nanomboka ny vavaka eritaona ny reniko tsy niditra tao antrano zany efa lahatokany ary tena tiany mama tena tiana mama fa natonga mama tsy niditra tao an-tranoko satria za fa lasa mivavaka sabata tsy nina zava-padina tsony lasa nisy distance teo aminazy sy ny fianakaviako tam'izany fotoana zany mandeha fivoriam-pianakaviana hatram'izay zahako ny animateur fa rehefa tonga ny fotoana ka za tsy mandia tsony ka hatram'izay zahako ny bediko misy ny olo raha vo alefa le rega ohatra na tsatatra de tezerako zay tsy andao andifinareo ve antitra nany antitra ary dao andi daholo azy ataoko tatao rega le entiny tintintinty ohatra zany sanatrazany zange mipitarika andreny fa noho ny tonga teo amin'ny fiainako jesosy de nitondra sabatra am'izay ka za tsy afaka anao an'izay tsony zay kely izy andao andivanareo ve aone tsy ataoviny anareo fa tadidiko misy anniversaire ndraiko tam'izay fa enimpolo taona ndraiko zay efa mivavaka kely nanomboka ny vavaka ohatrao fety gaga ny olona tezitra very rady reo fa maninona zareo tezitra nga izy mivady reo fa maninona to mipetraka tsy otriny isan'andro ka efa nahandray an' jesosy ety tsy otriny isan'andro tsony sabatra kely amana zany ary teneniko anao fa zany ny azo fijaliany zany tsy azo nino izy zay anarak mika toko fasivy le vanavakitsika teo raha misy tanaraka aoka izy andany tenany de hitondra ny azo fijaliany isan'andro io azo fijaliany zany ny ovy rado lasa tsy nafinaritra tsony rado misy koleba misy fikambanany kozany kozinina za zao efa lasa tsy anatiny tsony zakory tsy tezitra ary tsy zay tsy miady fa hitanao lasa ohatrany somary tsotriny taloha tsony tsy hoe somary fa tena tsotriny taloha tsony taloha ezany io zay taloha zao aty zay tsony zavatra mampime ny olona taloha tsy mampime atsony zao zavatra ataon'ny olona taloha andao nao cotisation plus ndao isotro sy ny sisa tsy otsony andao hikarakaratsika réveillon za reriny tsy tonga satria za réveillon manao alim-bavaka ny olona rega sabatra ary azo fijaliany zany fa nefa zao koa ny tadidinao raha vitanao no mijoro am'ireo andriamanitra tsy mampisarabazana mandrak'izay zany examen ngeza be io ary io ny atahoran'ny olona ary anatin'ny olona tsy vavahan'ny olona fa mataotra sao tafasaraka amin'ny havany teneko anao bizomamy daholo ny fianakaviako tsy raha tsy fihavanana ny fianakaviako zao mifankaty be zay ekeny zareo fa io sabatra io teo io tamin'ny voalohany ary nampifandrafy io na ny namako zany firy ny namako namako tsisy be namana oatra anazy zany nareo
ohatra ny namako daholo zao tontolo zao fa rehefa nivavaka tsisy namako tsony ndray ianao hoe de mieritreritra fa raha tamin'izaho mbola tsy vavaka de 3000 ohatrany io ny amiako io a rehefa nasorako isan'andro fa zay olona mitady hitondra zavatra tsy mety amiko de isoroko mampifandrafy hoy ny tenin'Andriamanitra ary mbola sarotra koa ty izay tiany reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy ary zay tia zanalahy sy zanavavy mihoatra noho ny fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy ary zay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy de tsy mendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy ka mery azy ary zay mamery any ainy no ny amiko no azo izany rehefa mahita an'io de ohatry masika be hoe Andriamanitra de zay tia ndrainy sy ndreniny mihoatra noho ny fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy ka marina nge zany ry havana malala tiavo ny ray aman-dreninao fa mihoatra noho ny zavatra rehetra tiavo ny ray aman-dreninao tiavo a ny Andriamanitra ao tiavo Jesosy ny ray aman-dreninao tianao reo mbola Jesosy ny hitandreo alleloia be de be no raraka amin'ny fanarahana an' Jesosy no reo karazan'olo reo betsaka aminareo tsy samy mandeha mivavaka fa mivadinareo tsy mivavaka betsaka aminareo ny tenin'Andriamanitra nareo vehivavy manaova fitafiana masina manana fitondran-tena tsara aza manao fitafian-dehilahy fitafiana mitanjaka mitondra fakapanahy fa mivadinareo mitenareo ndreo asambotra be ianao ataovy tsara moka mitady vehivavy tanora ravitra anao ianao raha zao ny tadiavinao a de ziplaby fo ohatra ny tsy teo ianao tonga de ampidirina le pataloha zany ange tian'Andriamanitra teneniny maika be tsika angatabavaka za hivavaka Jesosy fa ny minimum mandrindra amin'ny zavatra mba iriny Jesosy eo aminao tsy ataonao iny ariavana zany ny zavatra mitranga tadidio fa Andriamanitra alleloia Andriamanitra tena vonina hitany fiainanao Andriamanitra tena vonina tena amboatra ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao anovan'io hatramin'ny farany kely indrindra fa ianao mila manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra amaraparantsika azy fa lava be fa satroko foana hiteny an'io za mantsy rehefa mitory zavatra zany de tiako ohatry hoe tiako hoe tafiditra be aminareo izy mba tsy ho taperina loloha raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany hitorina azo fijalian'andro ka anaraka azo fijaliana daholo zany ary ny zavatra tena tsara ho fantatry ny olona de zao ny devoly tsy miteny zany avita olo miaraka amin'isy tandroka avita olo de meko azo fijaliana ataoko mijaly be nareo devoly tsy miteny an'izany any amin'ny fanjakana io ataotsika modimetsika voly fa natao fa tsy ndritsika aretina ngeza be io ianao tsy azonao tsaina mihitsy fa misy aretina mikika anao de tsy fanta ny devoly ary mikikiky fotsiny mijery anao ny modiny meny voly anao nefa ataony taizana aretina ny tena marina ny devoly sady azo fijaliana be no rojo vy fa Jesosy keriavana ny teny fa mora ny zigako ary maivana etako hoe ane misy zioga ihany fa mora ary io zioga io natao zioga erahanao am' Jesosy ampifanara-dalana fa tsy rojo vy fa Jesosy eto miteny a hitondra azo fijaliana vao miteny fotsiny hoe hitondra azo fijaliana za tsy rompan'Andriamanitra misy azo fijaliana fa le azo fijaliana teny koa zany zavatra rehetra zany ady adinao amin'ny fianakaviana ianao any am-piasana tsy mitovy an'io mety hanenin'ny olona ianao mety misy zavatra fataon'ny olona tsy ataonao mety tondron'olona molotra mihitsy ianao mety voatonga ambany anao de miravo amin'ny fivoriana samy mody miala azo fijaliana daholo zany fa maivana zany raha mihoatra amin'ny azo fijaliana ampitorain'ny devoly fa niza niza tamonjy ny ainy ka havery zany ary niza niza ny haveriny ainy ny amo de fa inona moa ny azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy nefa very ny ainy zao ry havana malala raha tianao ananana fotsiny zavatra rehetra Jesosy fidiana fa na de ny zavatra ao an-danitra aza omenanao marina nge zany revana ny olona manao paky tamin'ny Satana ingena omenanao azy revana ty zao tontolo zao ty ny eto ngevana ka fotoana foy za mbola tsy te olona hanao paky tamin'ny Satana velona
na velona koa ary izy velona 20 taona mijalijaly ny aretina efa le mangatako ny faty tsy mety maty na izy maty tanora fotoana fo ihany tanao misy an'le lehilahy le hoe lilinasy izy moa misy rappeur le tonga de le miseho vatana be hoe paky tamin'ny satana de arahanao maso fotsiny ny fiainany iny reny olona tsy aharitra zany reny hitanao fa sady ratsy fefarabe reny za te teny aminao androany nahazonao ary zao tontolo zao ty tsisy dikany zany raha jesosy tsy anananao very ny fanahinao very ny aminao fiainana mandrakzay tsy anananao de alao tsy manana an'ty zao tontolo zao ty tsisy azaka zahantsika anana an'ty zao tontolo zao ty mihitsy revana ianao nketo am'ty zao tontolo zao ty ianao ampiadan'Andriamanitra meny anao ninona avavaky nampianary to meo anay ny anina sahazo anay ny sahazo anao menanao tsy mijaly ianao mety misy olona mieritreritra mihitsy ko ory mihitsy raha voe jerena ny compte ny banque hay 45 € sisa ny volako aty mijalitsika rineny fa mbola din'Andriamanitra ve nanome anao sakafo aza mandaingy ianao tsisy olona mivavaka din'Andriamanitra zany name sakafo azy amin'ny fotoana tokony ifadina any ianao mifady anina fa tsy averan'Andriamanitra diso vavomany zany naro menakary eto am'ty zao tontolo zao ty ianao tsy tompony zao tontolo zao fa miaina tsara ara-dalàna niazaka zany olona mo tompony zao tontolo zao nefa very miaina ay teny aminao androany maiza miaraka amin'Andriamanitra ianao ho taperiko avy hatrany satria lasa de lasa ny fotoana antsika za faly be atsina rehefa mitorina zany zavana satria za tena tiako mihitsy ianao hoe halleloia tiako mihitsy ianao tena hoe ahery ijoro de ifidy an'lay lalana miaraka amin'Andriamanitra marana ko azy Timoty 2:2 hoy ten'Andriamanitra matoky zao teny zao 2:20 Timoty 2:2 alleluia Timoty 2:2 Timoty 2:2 2:20 sy 20 matoky zao teny zao fa raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa alleluia raha miaritra isika dia ara-manjaka aminy raha mandazy isika de mba handahitsika kosa izy ary havana malala ny arety ianao ny tentation ny fakapanahy eto am'ty zao tontolo zao ty de alefa ny devoly araky le irana totsika teo ary fifaliana ny devoly raha inao io raha araka ny fakapanahy mbola fifaliana ho an'ny devoly ko ianao tsy mety manolo tena tam'terak'io tsy mbola Andriamanitra ny faly amin'io ianao aza raisinao mihitsy fifaliana be any an-danitra ianao le mba toritory fo indre mandeha iny tsy riavana tsy mbola iny le hoe fifaliana be any an-danitra fa ianao manapa-kevitra tanteraka mihitsy za Jesosy hanompo anao atao batisahako iala amy raha tsy fanaoko ibebaka anao batisa ny fibebahana de hanompo anao tanteraka iny vao tena fifaliana be any an-danitra fa mbola tsy fifaliana an'Andriamanitra ianao androanao zao mangatabavaka eto fifaliana an'Andriamanitra fa hitanao eto io zao anao de mahazo falibavaka de indray anao tsita tsy mbola fifaliana ao an'Andriamanitra iny ary aza mieritreritra anao fa voanao Andriamanitra tamin'iny fa ny tena tsara indrindra alleluia ianao mila miaritra fa raha miaritra ianao tsy ny vavaka ihany ny valy fa hiara-njaka aminy aiza ianao ny anjaka tsy eto an-tany eto levona fa ianao hiara-njaka aminy any an-danitra any mahareto fidio ny lalina miaraka am'i Jesosy andao andahan'ty zao tontolo zao ty andao hilanjazo fijaliana de andao anaraka an' Jesosy voninahitra n'Andriamanitra iray hitondra mivavaka anao atsika am'izao fotoana zao de zao atovy an-tsaina hoe mivavaka io Jesosy sy mivaly io fa ny tena marina za tonga de le gros lot mihitsy ny alaiko androany de ianao le anjarako mandrakizay vavakytsika am'izao fotoana zao za te teny aminao fa vavaka eto tsika Andriamanitra ngeza be ny vavahantsika eto Andriamanitra tsy hay toaindra tsy esakana ary be voninahitra mila mieritreritra ianao androany fa Andriamanitra ngeza be mihitsy ny menanao eto ka na valim-bavaka takinina ny andrasanao valim-bavaka ngeza be azo ny menanao sa mitahin'Andriamanitra isika rehetra mino fa voarainao ny afatra andao anaraka an' Jesosy de lanjazo fijaliana andao andany tenany ho voninahitra Andriamanitra tahiny tompontsika rehetrarehetra ao anatin'izany halleloia hiditra amin'ny fitondrana vavaka tsika ao azany zany Miterana usai anu me vuninai tindrai
ny anaranao no asandratray anivony fidirana misy ery afanana maneo ny fanatrehanao mideranao zay anomevony naitindray ny anaranao no asandratray anivony fiderana misy ery afanana maneo ny fanatrehanao misandrata tompo misandrata tompo Alléluia. Dia araky nitatsika moa dia efa eto indray zay mivady miaraka amintsika eto androany ao anatin'ny fitondrana bavaka dia mena mampinona ary fitenenana. Ay tombo daholo tsika rehetrarehetra dia manona fetana tompo amintsika rehetrarehetra tsika mianakavy zay tonga eto indray androany dia faly indray tafaraka amintsika amin'ity androany ity. Mino fa betsaka nahazo valim-bavaka tamin'ny herinandro hitena anankiray fotsiny ankoatran'izay tsy voatantarako eto. Nisy vehivavy anankiray nentsika mbavaka tamin'ny herinandro mpivarotena dia nentina mbavaka hoe mba hiala amin'izany fivarotantena izany satria dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Dia nahafinaritra ry havana malala tao aorianany vavaka dia tena nangataka tsika teto hoe fanamasina ao vangio izany olona izany mba ho fantany fa tsy mety io asany io. Dia tena namangy azy ny fanamasina ary saorana ny tompo fa tena efa nanapa-kevitra tanteraka io olona io niala tamin'ny asa ratsiny dia efa andalam-pitadiavana asa izy amin'izao fotoana izao dia tsika mivavaka ihany koa izy mba ahita asa soa tsara satria dia tena efa tena niala tanteraka ary tena tapa-kevitra tanteraka izy tsy any amin'izany toerana izany intsony dia tsika mivavaka mihitsy izy mba ho tonga koa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho voavonjy izany rahavavitsika izany
anisan'ny valobavaka ray izay raisitsika tamin'ny andro iny zavatra ngeza be zay a fa maro tamintsika nandray valombavaka dia mihitsika fa androany ndraytsika raha hivavaka dia andray valombavaka ndraytsika amin'ity androany ity. Alleluia. Eny ary andohatra dia tongotsika ny vavaka ka dia menanao ny fitenenana dia hitona vavaka alohantsika ny fotoana fitondrana vavaka dia ao anatin'izay a izy roso amin'ny fangataham-bavaka ka nareo izay mbola mangatah-bavaka dia azo tantara loatra ny fangatahanareo a afaka mandefa nadefa betsaka ny message tonga mampionina afaka mbola mandefa ny olona aloha amin'izao fotoana izao ndao ary a tany tompo mampionina menanao ny fitenenana. Eny ary vavaka betrany ary tsika amin'izao fotoana izao a ho an'ny toriteny teo izay vavakantsika aloha ny olotena ho an'Andriamanitra satria tena finaritra ny toriteny a isorantsika andra babisandolany tona izay toriteny izay a fa dia vavakantsika amin'izao fotoana izao dia manina moa tsika ry havana dia tsika mba hanao voady amin'Andriamanitra ina moa no maharatsy an'izany ry havana malala androany a fotoana tena ifamatorantsika matetika tsika tsy misalasala rehefa manao voady aman'olona manao fifanekena aman'olona dia indraindray tsika tsy misalasala eny fa na dia amin'ny vaditsika aza dia manaiky tsika ry havana hanao fanekena ny olona izay mety hivadika mety hiova fa matahotra foana ny olona rehefa tenena hoe ndao tsika mba hanao fanekena amin'Andriamanitra na hoe ndao tsika hanao voady amin'Andriamanitra izy ny olona hoe ohatrany sarotra be zany zavatra izany anefa ry havana tena mba ahafahan'Andriamanitra mitahantsika sy manafaingana ihany koa ny valombavaka omenantsika dia voady nataon'ireo olona tao anaty baiboly ireo ary anisan'ny secret anankiray ahafahantsika manetsika an'Andriamanitra izany voady izany. Dia vavakantsika amin'izao fotoana izao a sady anatona an'Andriamanitra tsika hifona amin'Andriamanitra tsika raha mbola nisy tokoa fiainan'izao tontolo izao nataontsika talohan'ny androany ity nampahafantarina antsika indray izay ny marina mba ahafahantsika hiala amin'izao tontolo izao a dia anatona an'Andriamanitra tsika ny olotena dia hanao voady tsika raha sitraky ny fonao. Misaotranao izay Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra ny amin'ity fotoana androany ity indray izay hatongavana eto Jesosy tafavoreto indray izay olona vitsy maro tonga eto Jehovahandriamanitra hitady anao izay Jehovahandriamanitra eny na dia hitady valombavaka azy izay dia avy aminao ihany izany Jesosy tsy maintsy ho hitanay aloha ianao vao ho hitanay ny valombavaka Jehovahandriamanitra. Andao izay Jesosy dia manatona anao izay amin'ity androany ity soranay anao ny teninao izay tonga taminay tsiray avy androany atonga anay anitsy ny dianay amily ny lalanay amily eny ny fonay sy ny sainay mihitsy aza Jehovahandriamanitra raha mbola teny amin'izao tontolo izao Jesosy satria dia tena mampitsiriritra tokoa ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao eto tahaka ny voankazo voarara izay hita teo amin'ny sahedena dia mampitsiriritra mahafinaritra mampite-haninandrana Jesosy a ny hoe sarotra ny mandasy miala amin'ity izao tontolo izao ity anefa ianao androany dia miteny aminay fa mila fahavalon'izao tontolo izao izay dia namanao raha te hisakaiza aminao izay dia fahavalon'ity izao tontolo izao ity hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra Jehovahandriamanitra androany izay manatona anao Jesosy a izay rehetrarehetra reto Andriamanitra dia samy olona teny amin'izao tontolo izao teny no norofinao samy olona maloto olona tsy mendrika olona nandika ny didinao nanao izay tsy nahafinaritra anao sy izay tsy tianao mihitsy ary tena fahavalonao mihitsy azy izay no tominao Jehovahandriamanitra ary ankehitriny dia mba lasa sakaizanao ihany koa Jesosy raha misy olona eto mbola tena eo amin'izany toeran'izany mbola fahavalonao mihitsy Jesosy mbola maloto mihitsy any amin'ny fiainana tsy mety mihitsy amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra angatana eny tananao tsy fifamavonjy tsotra any amin'izany toeran'izany dia akazy any amin'izany toeran'izany Jesosy amin'ny alalan'ny fanainao masina amin'ny alalan'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny teninao izay nitoriana teto androany dia apodin'ny sainay izany teny izany izay Jesosy a anatona anao izay androany satria fantatray fa ao aminao no misy ny fiadanana ny fitsarana ny fahasambarana ianao no manome anay an'izany ary ianao dia ianao irery ihany no mahay manome anay an'izany Jesosy malala fa akoso-bolamena eny amin'izao tontolo izao raha milaza ny devolo fa manome anay fifaliana dia akoso-bolamena tsy maharitra milaza izy fa manome anay fafinaretana Jehovahandriamanitra fafinaretana mitondra anay any amin'ny fampitehana sy faharavana any amin'ny fahafatesana fa ianao Jesosy raha miteny aminay fa hanome anay fitsarana dia fitsarana manomboka etỳ tany ary mbola hoentinay hatrany an-danitra izany
androany jesosy raha misy olona eto anao voady aminao Jehovah'Andriamanitra zahay dia anisan'izany eto amin'izao fandaran'izao Jesosy io hanavoany voadina indray zay eto anatrehanao fa zay Jesosy ifamatotra aminao ary tsy matahotra zay iteny aminao fa zay tsy menatra ny filazantsara naiza le anay ninina taonay Jehovah'Andriamanitra tsy menatra ny amin'ny filazantsara anao zay vonona ifamatotra aminao mandramaty hahafoy ny zavatra rehetra hahafoy izao tontolo izao hahafoy ny aina ny tenanay sy ny mombanay rehetra Jehovah'Andriamanitra hanarahanay dianao zava-dehibe aminay ianao ary tsy misy lehibe noho ianao eo imasonay Jesosy tianao zay dia misaotra anao atompony amin'izao fotoana izao misaotra betsaka Jesosy hamindra fo aminay ianao hamindra fo amin'izay tokony hamindrana fo ianao hanadio an'izay tokony ho diovina ianao hanasa izay tokony ho sasana ianao Jesosy hamela heloka ny mpanota ianao Jehovah'Andriamanitra amin'ity androany ity dia misaotra anao fa hialavan'ny famindramponao ny falimbavaka izay raisinay androany voninahitra ny eo anao rery any Jehovah'Andriamanitra halleluia amen. Ivavaka antsika amin'izao fotoana izao hitondra mivavaka tsika ny angatahana amintsika dia mba haritra hatramin'ny farany isika rehetra ao amin'ny groupe d'intercession dia hitondra mivavaka hiaraka amiko eto hiaraka aminay mivady eto androany atomboko tsika ny fitondrana mivavaka amin'izao fotoana izao dia tsika mivavaka misy zanaky ny rahavavitsika miaramila mba tsy ho atao vaksiny satria dia tena efa ao anatin'ny fanerenan-kolaka mihitsy zany zavatra izany hoe raha vao tsy vita vaksiny dia mety hatratra ny amin'ny karama mihitsy ny mety tsy ho raisina dia nao tsika hivavaka tsisy zavatra tsy vitan'ny vavaka vavakantsika amin'izao fotoana izao mba hoarovan'Andriamanitra Jesosy vavaka izay ho an'ity anadahanay ity Jehovah'Andriamanitra izay efa tena miatra manaina tokoa ny fijoroana amin'izao fotoana izao Jesosy fa ampitambazana izy fa raha vao tsy vita vaksiny dia tsy omena karama Jesosy malalo lehibe lavitra noho ny karama ny fanjakanao lehibe lavitra noho ny karama Jehovah'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ary zay matoky anao zay Jesosy tena matoky anao ampianaro zay Andriamanitra zany rano mangataka mihitsy ny herinao tena hanohana an'izany anadaha zany Jesosy hanohana an'izany anadahanay zany any amin'ny toerana misy azy any Jehovah'Andriamanitra toana amin'ny herinao izy Jesosy fa nindray tena sarotra tokoa ny mijoro fa ianao any ampahery azy ampafantaro azy Andriamanitra fa na inona mety zavatra ho sedrainy dia ianao tsy mamela azy irery eny Jesosy ny angatahanay amin'ity androany ity dia ianao anatsotra ny fony zany olona zany tahaka namanginao ny fony farao Jehovah'Andriamanitra na mafisinao ny fony fa rehefa tonga ihany koa ny fotoana dia natsotranao amin'izay ny fony dia tafavoaka ny zanak'Israely ianao no mibaiko ny zavatra rehetra ireo ampelantananao ambany fahefanao avokoa Jesosy izao rehetrarehetra izao ny fanapahana rehetra dia eo ambany fahefanao ka na inona fahefana zany olona zany miteny aminy fa tsy amena ny karama raha vao tsy vita vaksiny dia ahitsanay amin'ny tany zany fahefana zany amin'izao fotoana izao didina amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy manome an'izany karama zany tsy afaka miankina amin'ny vaksiny amin'ny anaranao Jesosy tena angatahana izy zany satria ianao ny tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra Jehovah'Andriamanitra ary ovy amin'ny ranao izy Jesosy mba tsy ho vitan'izany vaksiny zany Jesosy ary ho azony soamatsara ihany ny karamany ho voninahitra ny anaranao halleluia amen. Vavakantsika amin'izao fotoana izao ho ana vehivavy anankiray vao avy natao opération artère pulmonaire zany moa zavatra ao amin'ny fo ao zavatra ao amin'ny fo ao ny artère ohatran'ny tuyau zay ohatran'ny tsy haiko moa izy amin'ny teny malagasy artère izy ao amin'ny fo ao dia zavatra ao amin'ny fo dia avy nodidina an'izay zavatra izay zany izy dia tsika mivavaka mba hiverina soamatsara ny fahasalamany amin'izao fotoana izao mino fa eto zany olona zany dia fantany ihany koa ny zavatra izay tenentsika amin'izao fotoana izao Jesosy tona mivavaka izay androany ny ity rahavavina ity izay avy nodidina Jehovah'Andriamanitra tany amin'ny fony mihitsy Jesosy no nodidina Jesosy mangataka izay amin'izao fotoana izao ilay fony efa mangetaentanao io ilay fony efa mitady anao io mihitsy Jehovah'Andriamanitra angatahanay mba tena hidiranao zany amin'izao androany izao Jesosy fantatray Jesosy fa natao opération zany fony zany hisaorana ianao ny fahavitany zany opération zany ary ny fahavelomany dia efa soavanao ny tantany ianao Andriamanitra hatrany amin'ny bloc opératoire rehetrarehetra ny dokotera rehetra nandray an-tanana azy Jesosy malala hatrany amin'ny anestésiste ny olona rehetra nikarakara hisaorana ny anaranao masina fa
tafavoaka soamatsara izy ary ankehitriny dia entin'ny ambavaka Jesosy ny fahasalamany mba hiverina soamatsara Jehovahandriamanitra, hiverina soamatsara Jesosy anolatra farak'izay aingana zany fery zany Jehovahandriamanitra ary dia hiverina ny fahasalamany ho sitrana izy ary zany fony zany dia tsy hitondra aretina intsony Jehovahandriamanitra, tsy hitondra aretina intsony satria fo efa misy anao, fo hitoeranao, fo mangetaentanao, fo feno vavaka ary fenonao ny fiadananao sy ny fitsaranao ary ho sitranao tanteraka ny anara-masinao Jesosy. Etsika mbavaka ihany koa ny vadin'izany olona zany amin'izao fotoan'izao manana olana amin'ny poumon izy amin'ny avokavoka dia etsika mbavaka izany olona izany. Jesosy mitondra mbavaka ihany koa izay ny vadiny ity rahavavina ity izay marary avokavoka Jesosy entiny ambavaka eto anatrihanao izy Jehovahandriamanitra. Fantatro fa ao aminao ny fanasitranana Jesosy ary ianao nefa nyteny fa ho dia ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy Jesosy asehoko azy ianao ny hareny ny voninahitra Andriamanitra androany dia tena ampiseho azy ianao izany fanasitrananao mahery zany Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ny ranao dia hidina ao anatiny dia hanasitrana an'izany poumon zany ianao Jesosy, hanasitrana an'izany avokavoka zany ianao Jehovahandriamanitra, tena hoe hanao an'izany ho tahaka ny taova vaovao mihitsy ianao Jesosy dia ho sitraninao izany anadahana izany, ho voninahitry ny anaranao rery ihany dia misaotra sady fa mamaly vavaka anay ianao. Halleluia, amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao ho ana rahavavy anankiray izay etsika mbavaka ny zaza ao an-kibony amin'izao fotoan'izao etsika mbavaka foana mba ho salama soamatsara, tena zaza salama, zaza tena tomady reharehan'ny fianakaviana ary hifaliany ankonana rehetra izany zaza izany. Jesosy mitondra mbavaka izany amin'izao fotoan'izao izany zaza ao an-kibony rahavavinay Jesosy malala, tena entiny ambavaka tompo malalo. Hitanao Jesosy ny fifaliany Jehovahandriamanitra nahazo an'izany zaza izany dia androany izay dia mandidy izay Jesosy amin'izao fotoan'izao. Ny fanaratsy tsy afaka mikitika an'izany zaza ao an-kibo izany Jehovahandriamanitra. Didinay amin'ny anara-maherinao Jesosy zaza hipetraka tsara, tsy ho afa-jaza tsony io rahavavy io ary zany zaza izany dia ho salama tsara Jesosy, na ny reniny izay mitondra azy, na ny zaza izay ao an-kibony Jesosy dia ho tahinao, ho ambinao. Andriamanitra tena androtsahanao ny fitahinao sy ny fahasoavanao isan'andro mehoery izy Jesosy eo ampitondrana izany voaka zany ary voaka tena ampifaly azy zany Jesosy Kristy Tompo. Hitondra fifalianao azy sy ny ankohonany izany zaza izany Jesosy ary zaza salama, tomady, tsy zaza ampiferinayina, tsy zaza hanahirana na ny tondra azy ao an-kibo na ny taiza azy Jehovahandriamanitra fa noho ny anaranao masina dia mino azy Jesosy fa ho tonga ary hifaliana eto izany zaza izany, ho voninahitry ny anaranao rery ihany ane Jesosy ny fahatongavany izany zaza izany ho ao amin'izany ankohonany izany dia tsofiny arana amin'ny anaranao izy Jesosy io hifaliana izany zazakely izany. Halleluia, amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny zanaky ny zokiny namantsika eto ny hôpitaly satria marary nify. Etsika mbavaka amin'izao fotoan'izao Jesosy mitondra mbavaka n'ity zanaka ity zay Jesosy androany ny hôpitaly fa marary nify Jesosy androany zay Jesosy dia entina eto anatrihanao izy raha tolotray eto anatrihanao izy Jesosy any amin'ny hôpitaly izay misy azy amin'izao fotoan'izao. Manodidina azy ny dokotera, ny mpitsabo, ny fianakaviana Jehovahandriamanitra fa fantatra efa voafetra ihany ny vitan'izy ireo fa ny vitanao Andriamanitra tsy voafetra ary ianao Andriamanitra rery ihany ny tompon'ny fanasitranana sy ny zavatra rehetra Jesosy jereo Andriamanitra izany zaza izany amin'ity alina ity Jehovahandriamanitra amangy azy ianao amin'ny alalan'ny fanasitrananao azy dia ho fantany fa nikasika azy ianao Jesosy ary ho fantany fa olona nentina ambavaka izy dia sitrana soamatsara Jesosy hivoaka farak'izay aingana izany hôpitaly izany, tsy ho valalam-pandano ho an'ny fianakaviana Jesosy izany hôpitaly izany mandany vola Jehovahandriamanitra fa tena didinay mihitsy amin'ity androany ity Jesosy tena hivoaka aingana any amin'izany hôpitaly izany izy tsy ho voatazona any izy fa ho sitrana soamatsara Jehovahandriamanitra. Halleluia, amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny rahavavy anankiray ankohonana anankiray manana olana any ampiasana entana verony valorana 95,000 €. Nangatantsika amin'ny tompo levony io olana io, tena ho levonin'Andriamanitra ohatry ny zavony io. Izay nangatantsika amin'i Jesosy androany. Tsy afaka misy manala loatra amin'io zany fa tena nangatantsika ny tanan'Andriamanitra andevona an'io.
amin'izao fotoan'izao. Jesosy a mitondra mbavaka izay amity ankonana anankiray izay tafiditry ny olana Jehovahandriamanitra. Tsisy fahadisoana izy ireo nefa dia misy olana izy Jesosy. Entana very 95,000 € Jesosy entina eto anatrihanao izany. Tsy misy zavatra tsy hainao atao. Ary na inona tompo tonga eo aminao dia ianao no vahaolana ambony indrindra, faratampony indrindra, ary eo aminao izany olona izany no miazakazaka sy mitotototo. Androany Jesosy dia mitondra mbavaka an'izany olona izany mba tena ho levoninao tahaka ny zavona Jesosy. Tahaka ny zavona maraina Jesosy rehefa tonga ny masoandro dia levona izany dia amin'ny androany ity miditra eo amin'ny fiainan'izany ankonana izany ianao ary dia mandevona an'izany olana izany, anjavona izany Jesosy tsy ho hitany akory. Ary na izy aza dia anadino an'izany hoe nakaiza le olana Jesosy satria ianao no namahy, ianao no tratsehatra Jehovahandriamanitra. Sy rehetra azonao atao dia angatahana mihitsy amin'ity androany ity. Azonao vangina ny patron dia vangio Jesosy, izay olona rehetrarehetra voakasika izany olana izany Jehovahandriamanitra. Ianao any hamangy an'izany olona rehetrarehetra izany Jesosy. Dia ho fantatra izy ireo fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra nivavahany izy ireo, ary dia tena ho hitan'izy ireo Jesosy sy ny herinao, ahatonga azy ireo hafantatra anao bebe kokoa Jehovahandriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao ao anadahy anankiray izay angatantsika amin'ny tompony asa mba hilamina sy mba ho deklare ara-dalàna izy zay zany no angatantsika amin'Andriamanitra mba hahita asa izy dia mba ho deklare soamatsara satria ilaina izany fiche de paie zany dia ny asany amin'izao mba azahoany fiche de paie zany antsika mbavaka mba ho vangin'ny tompony patron amin'ny aza fiche de paie ara-dalàna. Jesosy mitondra mbavaka an'ity anadahana ity zay Jesosy amin'izao fotoana androany izao mba andaminanao ny asany Jehovahandriamanitra. Jesosy tena hainao mahalala fa hitany ilainy ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana mihitsy izany fananany fiche de paie zany Jesosy. Dia tena eto anatrihanao Jehovahandriamanitra. Hatramin'izay izy Jesosy ny asa dia tsy omen'ny patron ny fiche de paie. Fa androany Jesosy tena mangataka mihitsy amin'ity androany ity. Raha izy nandresy lahatra Jesosy dia tsy nahavita n'inona izy hatramin'izay. Fa raha ny fanamasina nandresy lahatra Jehovahandriamanitra dia hamangy ny fon'izany olo izany, hamangy ny sain'izany olo izany, ary izany olo izany mihitsy ny teny azy Jesosy amin'ny anaranao mahery sy mahagaga. Dia teny azy izany olo izany hoe omenay fiche de paie. Halleluja. Ny anaranao Jesosy ary tsisy zava-mahagaga tsy hainao atao. Fa inonay izany Jehovahandriamanitra ary entina eto anatrihanao izany. Fantatro fa andamina ny fiainana izany anadahy izany ianao, arakasa Jesosy io, alamin Jesosy ny fiainany. Fa tianao izany olona izany ary manompo anao. Voninahitra ny eo anao irery ihany. Halleluja. Amen. Itsika mbavaka amin'izao fotoan'izao rahavavitsika mba hanana tokantrano milamina satria dia tena mikorotana foana ny tokantrano ary misy fiantraikany any amin'ny alam-panahiny mihitsy izany tokantrano tsy milamina izany dia indraindray tena mahatonga fahasorenana foana, mahatonga fiantraikany any amin'ny alam-panahiny dia hivavakantsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy eo mitondra mbavaka an'ity rahavavina ity izay ianao mahita, ianao mahafantatra Jesosy ny zavatra iainany ao anatin'ny tokantrano. Tsy misy afa-tsy ady lava Jesosy gidragidra lava Jesosy tsy mahita sitraka amin'ny vadiny mihitsy o Jehovahandriamanitra. Mangataka izay amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Angatahanay aminao Jesosy ny voninahitra tena hatafinao an'izany rahavavina izany. Hatramin'izay nanambany azy ny vadiny, nanao tsinitsinina azy ny vadiny, fa manomboka eto Jehovahandriamanitra mahasoafa amin'izay na ahitany izany vadiny izany anazy. Ary ahita izany lehilahy izany fa olona tsy azo kitikitihana io rahavavina io. Olona tsy azo atao na inona satria olona mitafy ny voninahitra Andriamanitra izy eny amin'ny eny Jehovahandriamanitra. Angatahana mihitsy ny voninahitra hanafy an'izany rahavavina izany amin'ity androany ity. Jesosy izany lehilahy izany didiko ny devoly satana amin'izao fotoan'izao tsy afaka hanelingelina, tsy afaka hampiasa n'izany lehilahy izany hitondra fiamorana, hitondra fangatsiahana, hitondra fikorotanana hatrany amin'ny aram-panahiny amin'izao fotoan'izao. Didinay amin'ny anara-maherinao izany Jesosy, ny ranao mahery mihitsy no hamefena ihany ity rahavavina ity amin'izao fotoan'izao. Tsy azony devoly kitihana kasihana. Tapitra hatreo ny fanambaniana sy ny fanaovana tsinitsinina n'ity rahavavina ity amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy tompon'ny sabata ny ivavahanay androany. Fa tapitra hatreo ny planin'ny satana rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra nikorotana teo amin'ny fiainany. Fa manomboka eto Andriamanitra tena hiditra tsehatra tanteraka mihitsy ianao, hiady ho azy ianao Jesosy ary andamina ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Izay mino an'izany, izay mino an'izany Jesosy fa ho ataonao izany amin'ity rahavavina ity. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Halleluja. Amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao ana rahavavy anankiray
mba hita le izy a sy mba tsy ho diso anjara amin'ny vadiny a mitady asikely a mitady androakazy zany ny vadiny de mitady tsy amenin'ininy de nangatantsika amin'ny tompo a mba hita le izy aloha voalohany indrindra de mba tsy ho diso anjara amin'io vadiny io de mba tsy hiala-maina izy zany a amin'ny zavatra izay eo am-pelatanan'izy ny vady satria le lehilahy zany mitady androakazy a de tsy amenin'inina azy mihitsy fa de hoe miala fotsiny amin'izao le vadiny a de angatantsika amin'ny tompo halleloia mba tsy ho tonga amin'izay zavatra izay a izy androany jesosy mitondra mivavaka ny tiravavy ity izay manana olana tokantrano ihany koa Jehovandriamanitra jesosy tena entina eto anatrianao fa tena fahoriana ho azy ny tokantranony azo fijaliana mavesatra ary efa tsy zakany intsony jesosy malala roahany vadiny izy jesosy ary tedaviny vadiny sarahany izy ary ao anatin'izany de tsy omenina inana inona fa mandeha tanapolo Jehovandriamanitra entina eto anatrianao zany ravavinay zany amin'izao fotoana izao fantatro Jehovandriamanitra fa ianao no manana ny alehany ianao mafantatra jesosy ny diany ianao mafantatra jesosy ny aminy manontolo ary hitanao ny etaetany sy ny fitiavany anao sy ny fanompony anao jesosy de ianao ane mba hijery azy amin'izao situation izao Jehovandriamanitra tsy amela azo irery ianao jesosy hiady ho azy ianao jesosy ary tsisy nizaniza afaka miady ho azy afa-tsy ianao tsisy nizaniza afaka haka ny toeranao jesosy tsisy nizaniza afaka hanao avokana azy jesosy fa ianao rery ihany Jehovandriamanitra no afaka hiady eo amin'ny toerany de jesosy androany tena mangataka amin'ity androany ity araka ny toro-tenina voaingana jesosy fa aninina mety fanambakana tadavin'ny olona atao de tsisy ambininy zany rehefa eo ianao rehefa ianao no momba sy mitany olona anankiray de tsy azo nizaniza ambakaina jesosy ary androany zay de mangataka tompo malala ninina mety ho toy ny fiainany mety hisaraka tokoa izy mivady satria efa elan'ny vadiny izy jesosy fa rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely jesosy de tsy navelanao niala tanapolo fa nasainao nitondra rembevava nitondra ny zavatra rehetra tao Egipta jesosy malalo androany ihany koa de ianao ane hitantana azy hitany fiainana ianao Jehovandriamanitra hitsinjo ny lalana ianao ary anome azy rehetra sahaza azy ianao ho vonaitry ny anaranao rery any halleloia amen tainto pasteur misy zanako ny zoko taizako pasteur marary any Madagasikara mba hoentina mivavaka jesosy anasitrana mino fa nivavaky ny marina anovasy mahery indrindra halleloia amen etsika mivavaka zany anatany zay any amin'ny hôpitaly zany amin'izao fotoana izao jesosy entina mivavaka ty olona ity izay tonga eto anatrianao ihany koa Jehovandriamanitra isorany anao fa natany amin'ny hôpitaly azy izy de mbola velona soamatsara satria no tahinao ary namindranao fo ary nomenao ny fahasoavanao fantatrao fa mbola isy ny fotoana androany izy ahafahany mitondra azy eto anatrianao ihany koa Jehovandriamanitra de fantatra efa tsy avelanao ho diso anjara fanasitrana zany anata zany fa raha voatonony eto ihany koa izy jesosy de ho tonga aminy arak'izay riny fony de ny fanasitranana Jehovandriamanitra tahiro eo ankohona ny fianakaviany izay tsy mora tokoa ny manana marary any Madagasikara jesosy fa mandeha avokoa na ny volana ny fahasahiranana isan-karazany Jehovandriamanitra de ianao ane hitany zany ankohonany zany jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina jesosy malala de ho tahinao izy ary tsy ela de andre vaovao zay fa ivoaka ny hôpitaly soamatsara zany anatany zany salama tsara sitrana tanteraka no ny anara maherinao jesosy a tompony sabata halleloia amen vavakantsika amin'izao fotoana izao antahiny tompo pasteur samba mangataka vavaka ny dadanay fa sepitra be izao a de any amin'ny urgence soserom pasteur mankasitraka etsika mivavaka izy a amin'izao fotoana izao jesosy entina mivavaka ny dada ny tirapavinay ity izay marary amin'izao fotoana izao sepitra soserom jesosy a entina eto anatrianao izy Jehovandriamanitra moa misy zava-mahagaga tsy hainao atao va jesosy a fa entina eto zany anatana izany Jehovandriamanitra ianao mihitsy anenao mangy azy aniraka ny anjelinao aniraka ny fanainao masiny ianao jesosy a tena ho tonga ao anatin'izany hôpitaly zany ianao amin'izao fotoana izao jesosy ary amin'izao ritenenanay izao ihany de hitsaritra zany fahaseporana zany jesosy malala hitsaritra zany jesosy io amangy azy ianao amin'ity alina ity ary raha ifo izy raha pitsy maraina de ho gaga na ny dokotera na izy fa nisy fanasitranana tonga teo amin'ny fiainany jesosy a angatanay mihitsy ny fanasitranana hidina amin'izao fotoana izao hidina amin'izany ray mpianakaviana zany jesosy
noho ny amin'ny zanany dia ho tahinao izy Jehovah Andriamanitra no anaranao mahery sy mahagaga. Halleluia, amen. Minaran Jesosy falamiarabana vady pastera tahin'ny tompo hatrany tsy mitsatra mangataka vavaka ho an'ito zanako vavy io za pastera fa misy fanaratsy mila fongorona amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ataon'ireo mpamosavy mifanila bodirindrina aminy fianakaviana ihany io zay dia tsy manana otom-pona fa tsy Jesosy mahakasitraka indrindra pastera mivady mampitaby amin'ny asan'ny tompo dia raina ny tompo, amen. Mila délivrance mihitsy zany izy ity satria misy fanahy famosaviana izay ataon'ny olona manakaiky azy eo ihany le izy dia tsika mivavaka izy amin'izao fotoan'izao ianao koa ianao mangata vavaka dia ndao tsika samy mivavaka ho azy dia anao délivrance à distance tsika amin'izao fotoan'izao mba tsy hanakely aminy zany hery maizina izany. Jesosy androany zay dia mitondra mivavaka n'ity zaza ity izay tratra ny fanahy ny famosaviana Jehovah Andriamanitra. Ny olona manodidina azy ihany mamosavy azy ary dia mitondra fahampitehana, mitondra tsy fahasalamana, mitondra fikorontanana eo amin'ny fiainany Jesosy zany fanahy zany. Jehovah Andriamanitra araka ny teniny dia tsy manana otom-pona fa tsy ianao izy ary tsy diso hevitra izy ary tsy diso lalana raha tonga eto aminao satria ianao dia ianao irery ihany koa ny afaka mandresy an'izany heriny maizina zany Jesosy. Andro azy dia midélivrer an'izany olo zany amin'ny anara-mahery Jesosy mihitsy no androanay an'izany fanaratsy zany amin'izao fotoan'izao fanahy famosaviana tsy hanakely tsy hanapahefana amin'izany olona zany amin'ity androany ity. Na tamin'ny alalan'inona na tamin'ny alalan'inona ny fomba orana ahafahana napiditra an'izany dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakely tsy manapahefana fa didina sy potehana isy raha avany amin'ny anara-mahery Jesosy tompon'ny sabata zany karazana famosaviana sy heriny maizina ezahana afafy ao anatin'izany tokantrano izany amin'izao fotoan'izao. Ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy ny ranao mahery ny afafonay manodidina izany tokantrano izany amin'ny tenany manontolo Jehovah Andriamanitra amin'izao alina izao dia délivrer zany olo zany amin'izao alina izao dia hisy hery mahagaga hiasa ao anatin'izany tokantrano izany ary aninina mbola karazana fanafody gasy alefa dia tsy hanapahefana tsy hanakely amin'izany tokantrano izany amin'ny anara-mahery Jesosy tompon'ny sabata. Halleluia, amen. Tahin'ny tompo pastera raha mbola afaka mangataka vavaka ve pastera fa adiniko mba hahita trangesa mba ahafahako manao asan'Andriamanitra malalaka be. Halleluia, sy mba ahafahako mitombo ara-panahy bebe kokoa. Merci pastera, tena afaka entina mivavaka tsara mihitsy vavakantsika ho an'izany rahavavitsika izany mba hahita trano lehibe ahafahany manompo an'Andriamanitra. Jesosy mitondra mivavaka izay amin'izao fotoan'izao an'ity rahavavina ity izay mangataka Jesosy trano avy aminao Jehovah Andriamanitra fa ianao malala Jesosy fa mbola noho ny asanao ihany no angatahany an'izany Jesosy malala ary ianao ny voalohany indrindra amin'izany Jesosy raha hita trano izy dia ianao no hita tombony voalohany satria dia ho ampiasainy amin'ny asanao zany Jehovah Andriamanitra dia mangataka izay amin'ity androany ity Jesosy. Ianao mihitsy anie no hiara hitady amin'ny an'izany trano izany ary hanolotra azy ianao Jesosy malala, hanolotra azy ianao Jesosy trano ngeza ahafahany manompo anao Jehovah Andriamanitra, ahafahany mivelatra sy mandroso ara-panahy Jesosy dia entinay eto anatrehanao zany ary izay mihitsy matoko fa tsy hoely izy dia hitan'izany Jesosy araka ny etaetany dia omenao azy zany voninahitry ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy, amen. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao tahin'ny tompo nareo mianakavy kely pastera mangataka vavaka za pastera mivady mba ho an'ny ray aman-dreniko sy ny anadara vavy fa tena ataony devoly mandadilady mafy mihitsy sy andevozina mafy ratsy mihitsy amin'ny resaka vola sy ny hery ratsy rehetra. Mangataka vavaka za pastera mba ho afaka amin'ny fanandevozana vola sy ny ota reto avako reto dia mankasitraka nareo mivady tahin'ny tompo nareo mianakavy kely ho ela velona indrindra, amen, halleluia. Vavaka fandroany pastera tonga dia miara vakiko le izy dia miara hoentsika mivavaka. Vavaka fandroany pastera dia depuis nanajanonako tsy ninanako sotsony dia za koa te handroso amin'ny batisa, halleluia. Te hitehaka mafy be mihitsy tena lasa misy zavatra mahazo sy mitady ampatao trano dia voly satria tsy fahaly amin'ny fikasako. Dia ny vavaka angatahako amin'ny pastera mivady dia niaro amin'ny fahavaloko rehetra ary mba hampivavaka zaho mba hitombo ny fonoko mankasitraka indrindra pastera mivady tahin'ny tompontsika rehetra, amen, halleluia. Halleluia, le faharolo dia tena mahafinaritra be fa faly be zay ato tonga avy aminao araka izay irinao ary tena entina mivavaka tokoa ianao
satria tsy mahafalany devolo mihitsy zany zavatra irinao zany dia nataontsika alohany ao arinan'izao vavaka zao raha pitsona ohatr'izany dia mila miresaka aminay mihitsy ianao miresaka mihitsy sika amin'izay resaka anankiray izay dia sady anohananao ambavaka izahay no ampahelanao ihany koa dia izay no ataontsika raha mety aminao fa antsika ambavaka ihany koa ny fianakavianao amin'izany fatotra rehetrarehetra sy geja mahazo azy zany amin'izao fotoan'izao jesosy mitondra ambavaka izay amin'ity androany ity ny ray aman-dreny sy ny ray tapohany ity rahavavina ity jesosy izay tena mampalahelo azy tokoa satria voafatotra jesosy voafatotry ny devoly amin'ny karazany zavatra maro Jehovah'Andriamanitra noho ny amin'ny vola jesosy dia misy hery ratsy mihitsy jesosy malala miasa amin'ireo fianakaviana ireo Jehovah'Andriamanitra ny fitiavam-bola ho intenao ny fototry ny ratsy rehetra jesosy ary dia mahatonga ny olona jamba ka manompo devoly mahatonga ny olona voafatotra fa androany Jehovah'Andriamanitra itony ambavaka zany fianakaviana izany rahavavina izany mba tena hovonjenao zay jesosy tsy afaka mamonjy fa ianao no mamonjy zay tsy afaka manao na inona fa ianao ny afaka manao zavatra zay tsy afaka manova fiainan'olona fa ianao no mpanova fiainan'olona jesosy eo angatana ny fanainao masina jesosy amin'ity androany ity tsaloko jesosy ilay rahavavina entiny ambavaka teto tamin'ny heriny izay nangatana ny fanainao masina mba hamaingy azy hiala amin'ny asa ratsy ny fivarotan-teny dia sorany anaranao masina fa tafara soamatsara tamin'izany jesosy voninahitra ny eo anao ankehitriny izay dia mitondra ambavaka indray ny tiankonana ity izay tena voafatotry ny devolo mihitsy Jehovah'Andriamanitra ianao ihany ny mpamafatorana ianao jesosy ny mpanafaka ary dia ao aminao zany rahavavina izany no miantso sy midododo satria tiany ny fianakaviany tsy fony very ary hitany famijaly dia mba tiany ihany koa jesosy ho afahanao dia ao aminao ny hery sy ny fahefana afahanao manatanteraka n'izany ho voninahitra ny anaranao rery ihany jesosy malala ankehitriny koa zay dia mitondra ambavaka azy amin'izany etaetany zany jesosy iroso amin'ny batisy o Jehovah'Andriamanitra misaotra anao zay fa ianao no miasa ny fanainao masina nadresy lahatra azy ary fantatra fa ankehitriny ihany koa dia tsy mahafaly ny devolo zany ary miezaka ny devolo jesosy manao ny fomba rehetra mihitsy atoka azy amin'izany tanjona zany satria fantatry ny devolo tsara jesosy hoe fahamarinany zany zavatra zany ary mahatonga anazy ho any an-danitra zany dia tsy avelan'ny devolo tonga amin'izany sehatra zany izy jesosy fa androany zay mitondra ambavaka azy Jehovah'Andriamanitra ninina mety sakatsakana lefa ny devoly ninina mety fanangolena ninina mety zavatra ataon'ny devolo eo anoloany tsy afahany mandroso dia didina sy potena ary rahavaravanay amin'ny raha maherinao zany jesosy kristy tompony sabata tsy afaka nakatsakana ny dianao any an-danitra fa voasoratra any an-danitra voasoratra sy voahomana ho any an-danitra zao rahavavy zao ho voninahitra ny anaranao rery amen miarabanareo vaty pasteur mbola mangataka vavaka tompoko fa mbola tsy mivaly ilay asa nanateran'ny zanako dossier tamin'ny banky hatramin'izao dia mankasitraka nira tompoko amin'ny fitondranam-bavaka tompo any ombanareo mivady hatrany tsika tsy mitsahatra mivavaka mihitsy mandra-pahazo valim-bavaka enina dia efa mahazo valim-bavaka koa sika dia mbola hivavaka foana fa tsy tsahatra ny angataka tsika ho an'izany zanakao zany jesosy fitondram-bavaka izay amin'izao fotoan'izao zany zany zaza izany jesosy izay mitady asa Jehovah'Andriamanitra dia efa nametraka dossier izy jesosy fa mbola tsy nivaly eny jesosy malala ny mbola tsy nivaly tsy midika akory fa tsy voaray izy tsy midika akory fa ratsy ny valiny fa mbola tsy nivaly jesosy mangataka izay amin'ity androany ity tena ampianaro izay miandry anao ampianaro zay jesosy tena hiandry anao atoky anao ary apetraka eo ampelantananao zany dossier zany any ampelantanan'ny olona zay tompona andraikitra zany jesosy fa efa eo ampelantananao koa zany ary mialohany any ekeny ny tompona andraikitra zany dia enao nefa anaiky an'izany voalohany jesosy enao Andriamanitra no manapaka ny zavatra rehetra ary efa ekeny any an-danitra dia ekeny ety an-tany jesosy dia angatahanay zany asa izany mba ho azony soma tsara ary angatahanay koa jesosy mba ho hion-dalana anankiray ahafahanao miantso azy zany valim-bavaka zany Jehovah'Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any halleloia amen tain'itony pasteur za dia mangataka vavaka ho an'ny zanako vavy fa marary vavony efa ho herinandro makasitraka indrindra tompoko amin'ny fitondranam-bavaka azy antsika mbavaka izy amin'izao fotoan'izao minoa ianao fa tonga dia sitrany io zanakao io antsika mbavaka eto androany jesosy mitondram-bavaka izay ho an'ny zanako ty ravavina ity izay marary vavony efa ho herinandro Jehovah'Andriamanitra entina eto anatrihanao izy jesosy ianao ny mpanasitrana Jehovah'Andriamanitra ianao ny mpanasitrana dia entina eto aminao izy jesosy fantatra efa mety ianao
fantatra efa sitraponao ny anasitrana an'izany olona izany Jehovah Andriamanitra angatahana izy Jesosy ny tananao mahery ikasika ny loharanaretina amin'izao fotoana izao dia mitsahatra amin'ity androany ity amin'izao fotoana itenenako izao ihany dia mitsahatra ny afana tanana aretim-ba vonona izany amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy didina aiza ny aretina izany tsy ananketsana mpahefanao amin'izany zaza izany intsony amin'izao ry tenenako izao dia mitsahatra izany amin'ny anara-maherin' Jesosy tompony sapata raha Jesosy no mikorena anatin'izany vavonina izany ravavina izany dia sitrana soma tsara aleloia ny anara-maherinao Jesosy amen. Antahiny to pasteur azafady pasteur za mba mangataka vavaka amin'ny papako fa tsy salama izy misy ranony zany izy mankasitraka pasteur etsika mbavaka izy amin'izao fotoana izao Jesosy etiny ambavaka zany ray mpianakaviana zany amin'izao fotoana izao marary Jesosy misy rano Jehovah Andriamanitra nanasitrana ny mana rano mihitsy ianao tao anaty baiboly Jesosy ary tsisy aretina tsy nisitranonao fa ninina tonga teo anatrehanao Jehovah Andriamanitra dia sitrana avokoa Jesosy androany zay tompo dia mangataka izay amin'ity ray mpianakaviana ity mba hitondra fanasarana ho azy ianao ary tsy ho diso anjara falombavaka izy amin'izao alina izao Jesosy ny amin'ity zanany izay mangataka eto Jehovah Andriamanitra dia ho jerenao manokana amin'indra fonao izany ray mpianakaviana izany dia hitondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy amerina indray ny tanjany sy ny heriny ianao Jesosy malala ho gaga Jesosy ny dokotera fa tsy natao ponction kory zany olo zany efa dia hiala ho maina avokoa ny rano rehetra anatin'ny vatany amin'ny anaran'i Jesosy satria rahan'i Jesosy no mikorina ny anatiny any no mandevona n'izany aretina rehetrarehetra zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata no angatahanay an'izany vavaka izany ho voninahitry ny anaranao reriana halleluia amen. Mitoy foantsika amin'izao fotoana izao tahiny to pasteur mivady raha mbola azo atao koa ny nitondram-bavaka indray ny filière farany dia ny grand oral bac rapitso ataon'ny zanakivavy isaorana anareo ary voninahitra n'Andriamanitra fa ny filoza ny alainy tamin'ny herinandro retina-bavaka teto dia tafanojo tamin'ny sujet ihany indrindra amen alleluia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany tena alleluia be zany dia arapaina ny zanakao fa tena momba mihitsy Andriamanitra tena mamaly vavaka Jesosy dia tsika vavaka indray ary izany baka oral izany rapitso Jesosy mitondra mavaka an'ity rahavavy ity zay Jesosy ny zanany izay hanao examen rapitso Jehovah Andriamanitra isaorana ianao satria efa nomba azy ianao tamin'ny voalohany Jesosy tena nifanojo mihitsy ny tamin'ny sujet ny zavatra ny anarany Jehovah Andriamanitra dia isaorana anaranao masina izany ary ankehitriny dia mbola entina atrehanao indray izy satria tsy mahavita teny irery izy Jehovah Andriamanitra fa ianao ihany no manome azy saina matsilo ianao no manome azy Jehovah Andriamanitra ny zavatra rehetra dia androany fanahy fampatsiarovana Jesosy fanahy fitadidiana Jesosy tena hitoetra ao anatin'izany zanaka izany amin'izao fotoana izao mba ninina zavatra ho atrehany rapitso dia tena zaza hiavaka Jesosy satria olona mananao eto koa Jesosy dia manararoatra mitondra mavaka ny olona rehetra izay hanao examen Jesosy eo ny zanakay izy hanao brevet ihany koa amin'ny herinandro maromaro amin'ny areny Jesosy ny olona miatrika fanadinana ny zanakay amin'ny herinandro ity sy amin'ny herinandro manaraka dia entina ambavaka eto anatrehanao Jesosy ny brevet amin'ny latsinainy sy talata Jesosy fantatra efa nialo lalana azy ireo ianao Andriamanitra no anoratra ny anarany any amin'ny listy ny fahafahana ary tsy ho rambo ny faholohany Jesosy hanome hery an'izy ireo ianao hanome azy ireo ny fanahy fitadidiana ianao ho zaza hiavaka izy ireo Jesosy satria zanakao Jehovah Andriamanitra any amin'ny toerana misy azy ihany Jesosy ho voninahitry ny anaranao iray ihany dia petraka aminao ny fanadinana izay ataon'izy ireo ianao any hanome azy ireo hery sy tanjaka sy fahasalamana ahafahany manatanteraka an'izany saotra Jesosy halleluia amen. Toy foantsika efa kelikely ihany sisa azakivy nareo efa kelikely ihany sisa tahiny to pasteur mangataka vavaka fa ny fianakaviako mbola misy mijangajanga misotro mifoka mba tsy hanao vaksiny ary anaja sabata batisa zava-padina mba tsy hinana tsony misaotra betsaka pasteur ao fa etsika mbavaka izy fa tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao dia hitondra mbavaka ny fianakaviana tsika rehetra ihany koa manararoatra ao anatin'izany vavaka izany dia atao mbavaka koa ny fianakavianao manina mora mba itsika mbavaka daholo
dia tsika mivavaka amin'ny fianakaviantsika jesosy amin'ny tona mivavaka izay amin'izao fotoan'izao ho an'ny fianakavianay rehetrarehetra mihitsy anisan'izany ny fianakavian'ity ravavinay ity izay mangataka tokoa jesosy mba tena hoe ho tonga amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny sitraponao jesosy izany fianakavianay izany izay nge jesosy mangetaeta mihitsy hoe mba miara vovonjy aminay koa ireo havanay ireo jesosy mba hiara hitanao mba hiara hitsenanao hifankahitana an-danitra fa tsy farany ety an-tany ny fifankahitanay sy ny fifankatiavanay Jehovandriamanitra tena mivavaka jesosy ny fianakaviany izany olona izany mbola tena misy mihitsy ny mitsangatsanga misotro sy mifoka tahaka ny fianakavianay reto ihany koa dia tena mbola ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao tanteraka mihitsy Jehovandriamanitra dia tena mivavaka eto anatrehanao jesosy ianao ane jesosy amangy an'izy ireo tahaka na mangina ho anay ianao ane jesosy tsy tsahatra nanatra an'izy ireo any amin'ny fieritreretany any Jehovandriamanitra aza mangina ianao jesosy aza leo ianao jesosy mananatra an'ireo fianakaviana ireo mba elany amin'ny raha tsy fanaony Jehovandriamanitra angatahany mihitsy ny famindram-ponao jesosy malala hidina amin'izy ireo tsirairay avy Jehovandriamanitra izay no misolo tena mifona ho an'izy ireo jesosy ny amin'ny zavatra tsy mety rehetra ataony satria dia mampalahelo anao izany dia misaotra anao izay Jehovandriamanitra izay matoky sy mananteny fa mbola misy azonao atao amin'ireo fianakaviana ireo jesosy mbola misy azonao atao ary izay dia matoky anao Jehovandriamanitra fa hiasa foana ianao dia misaotra indrindra tompo halleluia amen etsika mivavaka misy olona mangatambavaka eto mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny ara-panahy halleluia tsara be zany fangatambavaka izany dia tany tompo pastora za mangataka mba ilamana taratasy ataoko any amin'ny préfecture mba hivaly halleluia amen olona anankiray ihany ireo mangatambavaka ireo dia za teny amin'izany olo izany hoe rehefa mandroso ny ara-panahinao dia tsy aza matahotra ianao amin'ny ara-nofinao izany fa Andriamanitra no ihany izany jesosy amin'ny tonam-bavaka izay an'ity olona ity izay mangetaeta jesosy te handroso ary efa ao anatin'ny etaeta te handroso fa ianao ane hanosika azy ianao ane hampahery azy ianao ane jesosy hitarika azy ny fanainao masina hitarika azy satria izay tarihan'ny fanahinao dia zanakao Jehovandriamanitra hafanao ny fony amin'ny fitiavana anao dia ho mora aminy ny handroso ho mora aminy jesosy ny handroso lalina amin'ny fitiavana anao amin'ny fanompona anao ampitomboy fotsiny ny hafanam-pony jesosy ny fitiavana anao dia tsy ho sarotra amin'ny akatonodidinao Andriamanitra fa handroso azy izy jesosy tena mbavaka jesosy ny taratasany amin'ny préfecture izay karakarainy Jehovandriamanitra ianao ane hijery manokana n'izany zavatra izany ary fantatro fa efa ampelantananao sahady izany raha mangetaeta ny handroso izy jesosy ianao ihany koa dia efa maniry ny hamaly vavaka azy efa eo sahady ianao ary efa voahomanao anazy jesosy ny valim-bavaka jesosy malala ataovy amin'izany arak'izay iriny arak'izay sitraky ny fonao Jehovandriamanitra fa izay matoky anao izay jesosy fa hainao atao ny manao ny zavatra rehetra indray misy zavatra tsy mampino fa azona inona satria ianao no manao azy ho voninahitry ny anaranao rery ihany halleluia amen izay ny sujet izay ny antsika teto androany soratsika an'Andriamanitra vita soa matsara ny mesagenareo dia malala antsika ny fotoana ary dia hivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao misaotra anao izay jesosy ny amin'ny fitondranam-bavaka izay nataonay teto androany jesosy io izay matoky sy mihino fa tsisy raha araka teo anatrehanao reny ary hiakatra ny anjely mitondra vavaka dia hiandro ny anjely izay jesosy hiandro ny anjely mitondra valim-bavaka izay midina ihany koa izay jesosy ary mangataka aminao faharetana izay mba mbola ho hitanao hoe tokoa izay rehetrarehetra nangata-bavaka reto hiandra n'izany anjely mpitondra valim-bavaka izany Jehovandriamanitra tonam-bavaka ihany koa izay amarananay an'izao vavaka izao jesosy dia ny firenenay tsy adinonay jesosy ny mitondra bavaka foana n'izany firenenay izany Jehovandriamanitra mahantra jesosy ny any amin'ny faritra tsy mihinana hoditra nge jesosy efa zavatra tsy fihinan'olombelona tsotra nge jesosy no hoan'ny olona any nge Andriamanitra mahantra dia mahantra ny vahoaka Jehovandriamanitra mahantra toe-tsaina mahantra amin'ny zavatra rehetra mahantra sakafo ny zavatra rehetra amin'ny lafim-piainany rehetra Jehovandriamanitra raha jesosy dia mivavaka voalohany indrindra jesosy mba hitondranao fifaozam-panahy ao anatin'izany firenena izany jesosy
hitondranao Andriamanitra ny fahamarinanao Jesosy malalo azavelanao mangina azavelanao fatin'ny fahamarinana Jehovah'Andriamanitra fa zany afahanao mamonjy ny firenenay Jereo Jesosy ireo olona izay mahantra amin'izao fotoana izao ny olona mijaly ny olona tsy manako hohanina ny olona marary tsy manana na dia ny fidarana fanafody ny olona any amponja Jesosy ny olona kamboty ny olona ny any amoron-dalana sy ny sisa Jehovah'Andriamanitra miainao anatin'ny fahantrana tanteraka Jesosy ny masonao any hitsinjo an'izany firenena izany Jehovah'Andriamanitra mbola misy azonao atao foana Jesosy amin'izany firenena izany any isaoranay fa matoa ny firenenay mbola ohatran'io dia satria misy fahasoavana midinao mbola misy tananao foana mitsotra Jehovah'Andriamanitra anatin'izany firenena izany dia isaoranay anaranao masina dia mankasitraka anao izay Andriamanitra fa na hoelanao aingany dia mino izay fa mbola isy anjara masoandro an'izany firenena malalana izany ihany misaotra Jesosy Halleluja amen eny ary dia misaotra an'Andriamanitra sika tamin'ny fataterana fotoanandroany misaotra mampionina tao anatin'izay misaotra rankely aveo maromaro izay vavak'izay dia misaotra narehetra any koa nahatra ny hatramin'ny farany raha mbola sy tongany amin'ny rahalanitra Jesosy dia honetrika rapitso amin'ny lera tahaka izao indray amin'ny sivora sasany dia raha tongany amin'ny rahalanitra moa Jesosy dia efa niandanitra ny fotoanantsika dia www.andramokaizaho.com afahanao mino ny japeo aki radio misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao izao fandaharan'izao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva koa misy toloteny tahiny tompo daholo dia samy mahery dia izay ngambany mampionina raha misy vola tianao tenenina tahiny tompo daholo ary tsika rehetra efa niteny be lehibe mihitsy teo dia tahiny Jesosy dia samy miandry an'Andriamanitra ny ahafalimbavaka mahereza daholo tsika rehetrarehetra rapitso indray Halleluja amen fakasitraka anareo koa amin'ny fakasitrahana rehetrarehetra Jesosy ane hitantsika tsirairay avy Halleluja amen